Tompolasy tombovavy anterina ny arabom-bampirarintso antsika mianakavy amin'izao andro vaovao izao indray talata 2 jolay 2024 anterina ny arabom-bampirarintso isika ary tsy misy anavahana zany fa na ianao eto an-tanindrazana na ianao any ampitan'ny ranomasina dia anaterana ny araba sy ny firarintso izay midika ho fifamatorana eo amintsika izany ianao manaraka amin'ny fandarana izahay aty amin'ny miara-manonja izay manatanteraka sy manolotra an'izany fandarana izany. Isaorana ihany koa ireo teknisianina marobe manao ny ainy tsy ho zavatra eo amin'ny resaka teknika na ny eto amin'ny foibe na ny miparitaka manerana ny nosy ary ny zava-dehibe dia isaoran'ilay nahary noho ny fitantanany sy ny fitsimbinany satria dia velona trapamjentsika amin'ity andro vaovao izay nomeny ity ary ianao izay manaraka ny fandarana dia isaorana satria mahafoy fotoana mahafoy zavatra maro samihafa noho ny fametrahana ny amin'ny mahazava-dehibe ny fiainam-pirenena sy ny fikatsahana mandrakariva ny tsaratsara kokoa ho an'ny taranaka faramandimby satria izay no antony atao hoe ametrahana amin'ny tokony ho izy ny lanjan'ny firenena izany fa tsy misy mihitsy ny te heritreritra zay zany te hantra alao potikany ny firenena tsy seritreritra an'izany fa itony fandarany tony dia fandraisana anjara amin'ny tolona izay tsy maintsy atao satria tsy afaka jerena fotsiny ilay firenena efa tena tsy hitantsony izay ilazana azy hoe mandady sa mitrosina sa ahoana tamin'ny andro ny dideratsirako hoe tsy mandoalika fa ty efa tsy mandoalika ntsony ty fa efa tena any amin'ny ambanin'ny fetran'ny fahantrana lavitra dia lavitra no misy an'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ahoana ny fandehan'ny fandarantsika eo ny famakafakana maro samihafa amin'ny alalan'ireo loha hevitra izay antsongaina eo ihany koa ny mpisehatra atao anatin'ny fandarana izany eo ny eto an-toerana eo ny avolavitra anisan'izay avolavitra izay zany zao hiakatra eto amin'ny fandarana ry zareo avy any Ambatoboeny izay sahirana ny olona any akoatrany hoe eo amin'ny tapin-tanàna dia ny any ambanivohitra mbola miala nyzany tanàna Ambatoboeny zany dia miatrika an'ilay fiainana isanandro kanefa ao anatin'izany ihany koa no anarahany tsara ny raharaham-pirenena ka amatarany hoe aiza no ametrahany tongony rehefa tonga ilay fotoanandro anapahana hevitra satria tsy maintsy hipotra tsy maintsy ho avy izay fotoana izay hoe miverina ny amin'ny vahoaka ny fahefana fifidianana ny tiano tenenina amin'izany ka ny fitaterana ny zavamisy any rehetrarehetra any dia mampisaina ary mahatonga ny tsirairay zany tena hoe anapa-kevitra amin'izay tokony anapahana hevitra rehefa tonga ilay fotoana amin'ny fifidianana. Famelohan'izay aloha zany ataontsika kapobeny ny fandehany ny raharaha manahoana ny raharaham-pirenena amin'izao fotoan'izay amin'izao fotoan'izao raharaham-pirenena zany zao amin'ity herinandro ity fa 20 Jolay ny anio dia rapitso 20 Jolay io mantsy rehefa le niteneniny tao amin'ny mpitondra fanjakana hoe hitenenana an'le amin'ny fomba ofisialy ny datim-pifidianana sy izay pitsopitsony momba an'izany dia samy miandro zany zao ny be sy ny maro manoloana an'izay hoe efa fitenenana izay mandrasana hoe roviana marina ilay tena datim-pifidianana ofisialy midikany hoe ofisialy mivoaka amin'ny alalan'ny dekret didim-panjakana ny dikan'izany dia rehefa mivoaka izay dia manao randra-tariana amin'izay zany ny kipitsopitsony isan-karazany fa na izany na tsy izany tsy manakana ny olom-pirenena tsy manakana ny etat-major politika isan-tsokajiny eto amin'ny firenena aneo hevitra ary ao anatin'ny fanehoan-kevitra no samy hitondrany ny isanisany ny fomba fahitany ny fikarakarana anyity fifidianana ity zany fifidianana filoham-pirenena tsy hoe vao zao fa efa nandritran'ny fotoana maro vao na raha maso tsara ny fihetsika ity fitondrana ity satria amin'izao fotoana izao zany azo lazaina hoe ny mpitondra fanjakana no manana ny lakleany hoe amin'izao ny daty satria any anaty conseil de gouvernement ka any amin'ny filan-kevitry ny gouvernemanta fa efa ny mpanantanteraka zany zareo mamoaka an'izy amin'ny fomba ofisialy tolo-kevitra nataony ny CENI
hoe amin'ny 6 novambra ny premiera tour dia ny fantena hoe ofisialy satria ny senitsy afaka mamoaka décret fa ny fahefanam-panatanteraka no afaka mamoaka ny décret momba an'izany dia any amin'zareo zany zay zavatra zay ka nahoana aty amin'ny état-major politika dia hoan'ny raha ny aty amin'n'tiako Madagasikara sy ny mpanoana ny président Marc Ravalomanana mazava ny azy hoe tonga de efa nyteny hoe ilatsaka noho ny fangatahany maro fitarainana any ambanivohitra sy ny rehetrarehetrany dia iny aloha zany amin'ny mazava iny na inona fandehany le fahavonona an'izay zay tena zava-dehibe ary voalohany sanylaza hoe ilatsaka hovidiana zava-dehibe zay aloha ary tena hoe miavaka ninonninona hoe faneho-kevitra etseroa zany de miavaka zay manana ny lanja an'izay hoe tonga de masa ny datim-pifidianana io andrasana io sasa moa zany any mba aty aminy teny hoe alao zay andro le tena date ofisialy vao hiteny na tsy hiteny mbola mandeha ny kajy isan-karazany zany moa zany fomba fiady daholo zany fa manoloana n'lay raharaha de ny hoe ny fanaraha-maso amin'ny Tsipriana satria tenenina foana hoe mila mailo de vao mandeha zany ny hoe inona indray ny hipotra eo ho tenenina ny datim-pifidianana ny fomba ofisialy miandry zany amin'ny herinandro ity inona ny takiny zay ho an'ny olom-pirenena ho an'ny antoko ho an'ny société civile ho an'ny fiangonana ny FFKM moa zany efa mazava ny azy fa izy de efa mandray andraikitra ary miditra tseritra mihitsy amin'ny fanaraha-maso amin'ny zay azo raha-maso rehetra ny andromaso FFKM efa elabe no nampisina an'izany tsy mandehandeha ho azy reny fa misy dikany avokoa ka ny tena zava-dehibe zany vokatry ilay fahitana averin'indrim-pandeha vokatry ilay fahitana ny fomba fiasa teo amin'ny tontolony fanomanana ny fifidianana no mitaky mafy de mafy ny fanaraha-maso amin'ny Tsipriany sy ny fandraisana andraikitra amin'izao zany mila miakatra ambonimbony zany ny vitesy le vitesy amin'ilay fanaraha-maso jereny ny lisym-pifidianana vo niainga le lisym-pifidianana resaka amin'ny be dehibe atao hoe fitsarana mitety vohatra hoe anentsika isy 13 millions hoe zao nalefa daholo ty resaka isan-karazany ty refonte total le nandeha amin'izay ny fisoratana anarany mahazo an'le taratasy maitso kely mbola tsy voasoratra ry de miverina fa andro ny soratana indray mbola tsy ao ihany de hitarina indray le fisoratana anara reny zany de efa mampibaribary ny atao hoe raha hiteny zay hoe fitavozavozana zay ve le izy sa fanahinina sa inona ny teny entina manazava an'ireny atao hoe tena maisatra sa ahoana tsy mandeha misosa tsara zany le fikarakarana ny fifidianana ka mato miteny ny société civile miteny ny fiangonana miteny ny mpanohatra miteny ny ty rehetrarehetra ty dia mahatsapa tsy ray tsy roa tsy telo ny nahatsapa an'izany tsy fandehanana araka tokony ho izany fa maro fa na zany na tsy zany de niezaka foana manaraka ny lalàna raha ny aty amin'ny pompan'ny président Marc Ravalomanana ary miezaka mampiseho modely fa sasany ary ananina ary miala n'lay lalana tokony ale inona moa no mifehan'izany rehetrarehetra zany ny lalam-panorenana sy ny code électoral moa zany hoe tsy kitihany zay ny tenenin'ny mpitondra nefa taoriana ny 2018 de efa nisy ny recommandation be dehibe hoe raha hiatrika fifidianana manaraka zany de reto tokony hojerena sy atsaraina akoatra an'izay mifampiresanareo sehatriresa-pirenena miteny an'izany ny ray aman-dreny tetotoerana ny teny an'izany tsara kokoa no fampiresaka mba hisoroana n'le ariananina ry mba hisoroana de tsara no mifampiresaka fa nitody damosina ny sasany lazaina fa ty seza lazaina fa tsy tia fandrosoana fa hoe ny na ihany no atao de eny ary de io izy io dikan'izay zany mandeha ny fotoana dia ho hitantsika eo ny fivoarany hoe ahoana sy ahoana zao zany zao rehefa amoaka an'io daty io mbola resaka kapobeny zany ataontsika zany
rehefa hamoaka an'io daty io zany sy hoe anainga ampifidy ny mpitondra fanjakana amin'ny alala ny didimpanjakana ny décret rehefa moaka an'izay a dia eo zany vao tena hoe ofisialy le raharaha ofisialy am'izay de rehefa ofisialy le izy de inona ny toy an'izay ny toy an'izay a de miverina ao amin'ilay exécutif na ny fahefana mpanatanteraka ny tsy hoe miverina fa lasa mitodika any ny mason'ny olona satria maninona hoe mitodika any io gouvernement tarihan'tsay Christian prime ministre io ve zany no ikarakaran'ity fifidianan'ity jereo ny fomba fiasany eo amin'ny resaka fitantanana ny haino manjerim-panjakana jereo ny fomba fiasany eo amin'ny resaka fotodrafitra zany lalana potika sy ny sisa jereo ny fomba fiasany eo amin'ny ministera isa-tsokajiny le miresaka hoe fanajariana ny tany resaka fanaparam-pahefana fifidianana nefa no atao ary io gouvernement tarihan'ny tsay Christian prime ministre io efa ny andry azy tary ny motion de censure zany nefa nisy teto fa tonga de nikatsanana fotsiny avy any ananiny any hoe janony any io de zany gouvernement zany ve no ahoana ny fomba hitokisana an'izany efa hikarakara fifidianana tena présidentny république ahoana ny inona fa tena iaina ao anatin'ny neutralité izany gouvernement misy aloha am'izao fotoana zao izany fantaniana mandehandeha any zany zay mpanao gazety maheny an'izany isanandro ary tsy vao zao satria inona moa ny tanjona de hoe fifidianana madio sy mangarahara ary ny fikarakarana ny fifidiana dia tanterahana ao anatin'ny tsy fitongilanana neutralité zay ny tena foto-kevitra zay neutralité ahoana ny inona fa tena hijoro amin'ny neutralité nio fitondrana io satria misy ministeran'ny atitany ao misy ministeran'ny fifandraisana ao misy ministera isan-karazany ao anatin'ilay gouvernement am'izao gouvernement efa impiry no nanaovana remaniement indimy say neniny zay ny tsy atao atsika ny azy misy tsy fitovitikevitra eo amin'ny tontolon'ny mpitondra vo hitantsika reny le akalamanjana de fanalabaraka eny ambony estrady mpitondra daholo no maneho an'izany de zany no hoe mbola izy aloha zany ny eo aloha fa ny hevitra sy ny faneho-kevitra tsy manakana mihitsy ny hoe tsy voasakana zany ny faneho-kevitra manoloana zay satria le fomba fiasa n'lay mpitondra amin'ny akapobeny mihitsy no efa mibaribary ny fiainam-bahoaka tsy hita zay lazana azy de zao zany zao ny volana septambra arindrinao efa ho avy moa zany efa avy volana septambra assemblée générale fivoriana tambarambe amin'ny firenena mikambana asa moa zany zao Madagasikara ahoana am'izany izany solo-tenany marina sy sisa tsy fantatra tsony fa ny olona ry efa mandeha ny intelligence artificielle ina moa filazana iny efa teknôlôjia avo leta be tsika ty amin'ny lisy-pifidianana mbola mifanjefo mbola maisatra aty amin'ny resaka raharaha aty fiainisan'andro tsy mandeha am'izay loana ka le vahoaka malagasy zany am'izay fotoan'izay mitazana izy fa ny manahirana de zao tsy vitany hoe mitazana fa hiaran'lay fahoriana isan'andro nefa izy te hiala am'izay sofrira ho isika vao mipotsaka io de efa galère quotidien ny aina amin'ny malagasy vao mipotsaka io masoandro vao tonga amin'ny maraina zany zao mohatra mbola tsisy masoandro tsony eo maraina mbola maizina be amin'ny enina latsaka fefany amin'ny dimy sasa maizina be ririnina fa tonga de galère quotidien no iainana ny atony efa tsy maintsy arahana ilay raharaha-pirenena de inona ny zavatra miseho any rehetrarehetra any tonga eto Andriamatoa rakotonandrasana avy any Ambatobo eny aza fandrono fa ny telon'izy zao no miakatreto tsy mandra ny sainy ary satria moa zany hiatrika raharaha goavana ny firenena atsoatsy fifidianana ny tenentenenina amin'io dia mampieritreritra daholo ny zavatra hoentina eto ka lay fiainana isan'andro
tsy maintsy atrehany miarabanao Andriamatoa Rakotonandrasana avo-lavitra dia tonga aty amin'ny fohy be zany zany fandehan'ny raharam-pirenena aloha amin'ny ankapobeny tsy vaovao aminao zany na de hoe any ambanivohitra ra dia zany izy zany hiatrika raharaha goava antsika fa etsy an-daniny ihany koa ny fiainana zany atrehana foana isan'andro dia miarabanao ary eny tompoko sotranao nanome ny fitenena ombanko manana ny fiarabana Andriamatoa zay mifanaritra amiko eto ankehitriny tsy amerina fiarabana intsony fa de efa izy nanatanteraka amin'ny fiarabanantsika ndraika de engane Andriamanitra ny fiadana kosa omba sy tahantsika tsirairay aby na izaho zay teny eto ankehitriny izy miaraka amiko eto indrindra moa ianareo voaka zay anehoako ny sentim-poko zay misy sy miatra amin'ny vahoaka any amin'ny distrika Anambatobony amin'izao fotoana zao. Malagasy ray zaho malagasy reny. Malagasy ray, malagasy reny. Zay. Misy fa dikany saingy zay. fotsiny hoe teratany avy aty merina. Fikaramana moa no andehanako any kanefa fahitako ny fahoriana mahazo le vahoaka mampalahelo. Mampalahelo de tena mampalahelo. Enina amby fitopolo taona zao niainako teto ambonin'ny tany. Karaha enina amby fitopolo taona niainako teto ambonin'ny tany fa mbola tsy nahita zavatra toy zany aho hatreo amin'ny taona 14 nakaty. Hatreo amin'ny 14 nakaty hoy aho fa taloha zany 27,700 zany nanitsaka Anambatobony vonalohany. Lamina sy nafinaritra ny fiainam-bahoaka tany. Nandritra zay ka hatreo amin'ny 17,000 azo lazaina fa mbola ny lamina foana. Am'izao nefa de inona ny tiako hoambarantsika vahoaka ary atao rentany rendanitra zany zavatra izany. Fa le fokotany kely ipetrahako satria moa za tsy mipetraka toeratokana fa zany io zany mba fiverenako avy any fikaramana fanaovana hoe manao trano, manao fasina, zay moa ny tena tanjonako any isaky mahitany any fa ny andro favahatra za aty amerina. Zao ny zava-misy. Am'izao fotoana zao tompoko io toerana Amasidokotra io eo ny lafiny falipanemana. Fokotany Masidokotra. Fokotany io. Tanàna efatra ny zakainy fokotany kely io. Tanàna efatra zany tanàna telo na efatra manodidina azy. Lemby foana io tanàna io am'izao fotoana zao. Vokatry ny asan-dahalo. Inona ny tianao teneno hoe foana le tanàna? 20 olona zany zao. 20 tafo. Niala amin'ny tsisy olona tsony mihitsy zany eo fa foana. Tapabolana nakarako teto lasa zany ny olona. Nitsoka ny olona satria nivokatry ny asan-dalo. Satria le asan-dalo de zao tompoko. Misy miaramila hoe manao opération any zay efa ray volana mahery ngamba na hoe miaramila manao opération any. Ao zao vofako maly any na enao telefônina am'le olona avy any. De Laila atao hoe Rabi, ray aman-dreny io tanàna Matavy io le fokotany Masidokotra io. Ao le miaramila reo no mitoby ombony ray vala za lasa ny dalony ray hono. Hatreo amin'ny volana février nakaty zany zao indimy ny diran'ny asan-dalo io fokotany kely io. Zay no nahatonga ny tolony reto ato amin'ny tanàna Masidokotra io foana satria antony. Misy famonoana tsy andrariny tifirina amin'ny tsy andrariny ny olona. Tondromolitra de amonoana olona. Zay mihitsy ny tena azo lazaina foana nahalemben'le tanàna. Asa to. Izy ny olona hoe alao miala eto zany. Aleo miala. Tsy lasa tsony ty. Za mbola tany mbola nisy trano telo sa efatra mbola tavela tao. Telo sisa. Tamin'ny anao niala tany. Zao anefa na eno zao. Araka zay fahinoko an'izay hoe ombon'le Rabi lasa io foana tsisy olona itsony le tanàna. Aiza zany ny ainan'le vahoaka reto. Oe. Ka le hoe manao opération ny mpitandro filaminana nefa ny dalo tonga ihany inona koa zany. De tsy haiko mahitsy to. Tsy mifanentana. En plus zay no mampalahelo d'izao. Le vahoaka terena andovola 4,4 alina ao anatin'ny andro enim-bolana hoe karamana miaramila. Nefa voalaza ny miaramila fa ny fanjakana manan-karama. Inona ny anton'izay? Misy ambadika politika ve sa manahoana loatra? Sady dresena le olona andovola 4,4 alina nefa ny fanana mbola lasa ny dalo, ny zanaka mamparana sy ny fianakaviana mbola voatiftifitra tsy afahatantsy amin'ny antony. Mampalahelo ny mieritreritra zany tompoko. Mety ezy ianao zay mihaino ankehitriny ipetraka an'izany toerana zany. Mety ezy ianao. Fa mampalahelo zany. Akoatran'ny vola toa hoe saina mandoa varika io ohatr'izany. Atra vola 4,4 alina ao anatin'ny enim-bolana miaraka amin'ny vary fotsy sy ny trano itoerany. Miaramila anankiray no andoavana an'izay. Miaramila anankiray no andoavana an'izay. Fa reto 14 reto manao opération amin'ny district Anambatobony. Ka eo ny lohan'izay zavatra zay de tena mampalahelo.
ka mitaraina re indrindra nareo mpitondra fanjakana ankehitriny fa mijaly le vahoaka e fa aza dia ampijaliana loatra aza dia ampijaliana loatra mpitondra fanjakana moa zany mbola izy ny eo aloha de any nareo no tsy mitaraina aloha zay satria zavatra mampalena na roa volana raha sisa zany zaho aloha marina fa tsy toeranao kanefa koa za mipetraka miainanitra ka hoana moa tsy hitarainako satria le voaka ne matahotra boro tsy mahasamy teny zahako mitena ty de miteny le olona ianao ingandrasana azy de resadresaka fa kakaiziny olona ianao tsy mampaninana ka baiboly manko hoe 70 taona na 80 taona raha ela indrindra tsy mampaninana ka raha ohatra ka fanambarako ny marina no ahafaty aho tsy manino zany honao ray aman-dreny i Ambatoboiny toy ny toerana rehetra eto Madagasikara misy rafitra misy be ny tanàna misy se fokotany misy isan-karazany tena mpanjakana nefa ahoany tony hoe mampandoha volan'ny fokon'olona tony za tafaresaka tamin'ny député ndre mandeha tsy mba nisy de ohatra ny ala olona moa député satria za moa trano ny anadany reny député no nataoko tao tapitanana Ambato tao de efa tafaroko zay mianaka andre mandeha inona mba nresahanao de efa nitenenitro mihitsy izy zavatra misy izy za ohatra ny gagabe nahitanaka gagabe izy nahitanaka raha teo tokantrano ahako niteny taminy de nitenenitro mahafantatra an'izany ve re hoe olom-bofidy olom-botendry mahafantatra an'izany zavatra teneninao zany de saika aloha de niteny taminy ahoana hoa député ina nitena antony am'ty fandoavana vola ty de izy omolaza hoe miaramila ozy misy lehibe nitra zao zay ndray tsy andraikiko zay ozy zay ny valiteny ateo valiteny pahendrena moa ny azy ka tsy meko tsiny izy am'zay satria misy lehibe ny miaramila ary ny mpitandro filaminana me fa manana teti-bola laninny député any teti-bola mpanjakana ka tsy maintsy mitaraina satria zavatra mahararika nakaiza zany vola tokony ampandehanana an'ireny misy volana zakia malagasy manko manao hoe alailo tsy ambara ava no mbola zakany tompony efa tsy zaka re tompo matoa ambary aza misolotena vahoakany tsy masidokotrery ny solokotena fa ny vahoakany mihitsy solokotena satria ny moa zany matahotra mipetraka kakay manko zavatra io raha vao miteniteny zavatra marina any ny tena kanefa tsy mampaninina azy zany ka zay ny tarainana ary atao rentany rendanitra zany zavatra zany misy ny président fokotany any misy ny be ny tanàna any misy ambara tonga ampitondrana misy any atrano quartier mobile misy daholo fa hatrany amin'ny gouverneur misy fa zavatra hita zany misy ambadika daholo ny zavatra be dehibe tsy misy zavatra tsy tena tonga lafatra ny tena fahitavana azy ka de tsy maintsy ambara rentany rendanitra hoy aho ny zava misy de mitrasy any fandripahalemana aloha de tsy maintsy ambara fa mampalahelo re tompoko hoe mampalahelo tsy mba vitany hoe alatra fotsiny ny atao fa hatramin'ny hoe alatra ny fotsiny fa hatramin'ny vilia mantsotro lambana rehefa zavatra ao an-tranon'le olona angalariny le mpangalatra daolodolodôly mety mifantrano satria izy tereny ady-penana izy de manaroatra rehefa tafiditra am'le tanàna satria rehefa matanjaka ka dalo ka tsy maintsy inotro satria mijaly izy amin'ny tsy mahita karama koa de manao zavatra tokony atao ary ny tena loza manko de tena hita zao dalo ambony latabatra ny tena matanjaka amin'ny raha ty tompomatotsy foana io zany fa hoe misy dalo ambony latabatra mihitsy satria raha maneno tsy ampanarakomby avy any amin'ny avaratrany ka tonga ny akaiky mevatanany misy colonel le ambony camion misy colonel le ambony camion mpanarady de mampiseho le colonel fa ity taratasy ty zavatra ola misy tompony ty tsy afaka miteny le gendarme mamfaifana nefa le olona mpanarady mitondra taratasy ara-dalàna mahitsy mampiseho ny fananany an'le omby tsy afaka miteny le gendarme eo anatrehan'le colonel le ambony camion zany zava-misy ka raha tsy tena lalinina tompo ny fanjakana ny tompony zao fanadalona ny vahoaka madinika zao zay zavatra marina zany raha mifata zay misy raha amiko aloha na izy anizy mpanao fanjakana any tsy ako indro tsy mampanina zany fa zay zany zavatra misy tena tsorona mahitsy fa le izy hoe zany atralaso hoe jerena fotsiny zany ahoana fitaovam-piadina mahery vaika ane nentin'le dalo fa tsy mba hoe basomborona fa fitaovam-piadina mahery vaika misy mitondra 3 efatra reo misy zany andro antoandro reo mahasama mamaky tanàny le fanafian-dalo tsy hoe amin'ny andro ariva misy mahasama andro antoandro de misy moa de lasaiza daholo zany reo vahoaka reo am'le hoe tsy afaka manaotra satria eny lasaiza hoe tsy ao tanàna io amin'ny masidokotry zao de sasany lasany ambomarina sasany lasany any abetongo ny sasany lasany any Ambatobory tapitanàna mitsoka daholo ny olona satria nefa ao ny tanàna ny ainany terahany ray aman-dreny azy zay moa zay olona vainko zay moa zay misy olona nipetrahana io zay ndraiky satria zay olona karamanao le aina ihany ka zay misy olona nipetrahana io fa le vahina kosa le tompotany kosa mampalahelo tompoko hoe mampalahelo rery fanjakanao mampalahelo
ho anareo zay mpitondra ankehitriny sy zay mbola hitondra andimby jere voakaiky le faoriny vahoaka any amin'ny faritra Ambatobony fa tena mampalahelo mahitsiny tena tsy mety zay zany ny zavatra hitarainana mihitsy. Ianao moa miteny hoe jereo akaiky raha ny tena marina ny fantany zany asan-talo zany anga vaovao fantatry ny mpitondra zany fa mamaika azy zavatra hafa teleferika mamaika azy autoroute mamaika azy fa de ararotoka kely am'izay ihany hoe Andriamatora Kotona Andrasana nareo hoe maraka ihany ny ataoko hoe ihany ny raharam-pirenena. Za tompo de zao raha ianao manokana za aloha tsy mipetraka any ambotra misaraka radio kely za misy radio kely raha mihitsy manaraka matetika mihitsy fa vohala voana iny ady hevitra mombany am'ty fitondrana misy ankehitriny ity be dehibe ny zavatra tsy ara-dalàna be dehibe mihitsy tena za tena mahatsikaritra an'izany nanomboka teo amin'ny deuxième république de efa nanomboka efa niovaova indrindra ty hoe quatrième république ty misy de tena tsy haiko misy fa mampalahelo hoe lalam-panorenana zao fantatrareo any ambanivohitra fantatra mihitsy tsy voahaja raha mifahafantarany azy satria voalaza fa hoe vondrom-boaka itsinja raha-pahefana kanefa raha misy le fifidianana ny zavatra mampalahelo zao ohatra hoe any amin'ny fokotany any zao ohatra hoe ny chef fokotany ary miainga any amin'ny fotony mamebaiko efa misy konkonony ny asa na ny chef district na ny be ny tanàna tsy haiko mametraka an'izay rafitra zay dina ny zavatra ataondry zareo mampifidy président fokotany fifidianana ndray andro manontolo angamba ny olona sary manana ny velitenany raha mahandro alady manko de to hoe malalaka be satria be ny tsy mankany am-piangonana fa ny andro andavananandro any amin'ny velitenany olona karaha ny velitenany olona ataony andavananandro de zao le olona varina any amin'ny velitenany zany tsy afaka mahavonjy le fifidianana fa hoe avy manao raha vo hiakatra any ambady ianao milezany zalany le fifidianana vody manao fifidianana zany hoe olona efa nofantenana zany le olona hiaritra le fifidiananao de le olona nitendrenao kontro zany olona efa voatendry nylondo olona hitondreo de ino ny zavatra miatra tsy tanteraka ny safidin'le vahoaka satria le olona toena hifidy an'le olona tiany tsy tonga tao satria mba tafiditra any le olona tiany ho candidat fa tsy tonga teo izy nifidy an'io de le tsy tiany le olona mampijaly vahoaka ny tafiditra ao mampitondra fahoriana vahoaka ny tafiditra ao olona manao fitiavan-tena fitonam-pianakaviana lizy rehefa tonga am'le torana izy nefa any fototra any fokotany any tena fototra tompo zay ny zavatra mampalahelo tsy fokotany tsy commune tsy faritra fa tendrena zany hoe tendrena zany olona tokony ho azo bakiona zany ny tena marina olona tokony ho azo bakiona lehibe amin'ny faritra zao raha nylazay lalam-panorenana hoe fidiana ary akoatra ny lehibe amin'ny faritra mbola misy mpanolotsaina paritra kanefa mbola fa tonga de gouvernoura no nitendreny zay ambady zay voaka na de zany izy raha ohatrany tena ko eny marina fa zay tsy mba mahana diplôma ambony fa zay kosa manaraka mandrakariva ny raha-pirenena tena tsorona mihitsy zany fahendrena ny diplôma ambony ny any ambanivohitra de tsorona mihitsy zany fa ramiko zao raha mba zany hoe zay moa tsy voafefitra tsy mahazo miteny amin'ny radio-pirenena fa raha za mba mahazo miteny fa manakolazaina mihitsy fa aty amin'ny miara-manonja zao no afaka miteny fa amin'ny radio-pirenena ngamba tsy mendry raha toerana mihitsy any satria za anambara ny marina rehetra tsy azoko amin'ny fenina ny marina koa sy tira Kotona Andrasana am'seo be ka zay ka eo aloha zay de mampalahelo tompo momba ny fandriam-pahalemana eny ary zay ny resaka tsy fandriam-pahalemana zany moa miverimberina matetitetika ihany fa ilaina ny fahafantarantsika an'izany satria hiatrika raharaha-goavana zany ny firenena amin'le hoe fifidianana président ny république resaka fotodrafitrasa PDB no mitaraina any aminareo any enina iaty hoe PDB fampanantenana zay foana le miverimberina fampanantenana fa fampanantenana pokaty mba ome ohatra kely hoe tsy ohatra fa zava misy ny teneky eny ohatra am'le fampanantenana pokaty raha vo vita ny fifidianana tamin'ny 24 Andriamatompanao gazetiny radio ny Ambatobony na nyresaka mpahabe maso araky ny hoe baiko azony hoe nazo baiko izany de hoe matokoisa ianareo vahoaka ataony Ambatobony fa vita ny lalina hatreo andrano faritra makaty Ambatobony fa efa ny fitaovana natanterahana na enao zay anao na enao an'izay mihitsy aho mpiasa ny radio tao hoe nofotiana zano ny anaran'le zala izy manko zoto any mitsinjo any izy ngamizona any izy zao no miasa ndray am'zao fotoana zao nomena fanatanana ny vaoaka nefa de tsorona tompoko fa na ny sarety izy tsy raha voalatsaka ny olona de fa zay vita tsy tapaka anay Ambatobony mizaly kilometra moa ao zao misy lalina
anasaromana le sainy voaka isinjovana le fividiana angamana izy io fahafantarako azy satria raiky kilometra very karaka very ambany ery miakatra ty ambonimory akaikin'ny moskiny slamo aty ary treo zao natao beto zay fotsiny fa ny eo velan'zay tsisy mahareny votriny distrika Ambatobony tompoko eo tsisy nefa reny votriny distrika fa ny lalana any nebaneba no de tsy tenenina antsony fa asa toa tseo ngamba tseo ankijaby makany Ambatobony de tsisy zavatra mazava mihitsy fa tena fijaliana ny fandehanany tomobile any zay zao momba ny amin'ny fotodrafitrasa lalana io faharoa mena fampanantenana voaka hoe mena rano fisotro madio de tsorona tompo fa sanatrindresaka fa de teneniko eto mihitsy fa misotro rano tainy fokon'olona Ambatobony am'izao fotoana satria ny rano nandretany tongany hoanareo araiso any eritreritra fotsiny hoanareo voaka menao zao resako zao andro fahavaratra be reny mena be ny rano forse tsy maintsy misotro an'io Ambatobony ina tiana na tsy tiana nefa vidina 10 ny réserve-canne zay zavatra misy 10 ny réserve-canne ranopotaka zany ve nefa nisy simben'ny ranorasangan'ireo tamin'ny 2021 tongony no vita fa ny tongony voatsangana fa azao mipetrapotsiny eo ny kakazo manodidina azy no be debe tenao zay de za zany tena tamin'ny député mihitsy tamin'ny fotoanandro hoe ho ataonareo andrebirebena mivoaka any amin'ny fifidiana ho any tsy anaovanareo anazy io mato tsy ataonareo izy io satria zay no fomba nareo mpanao politika am'izao fotoana zao efa misy zavatra ho atao de mena fampanantenana voaka nefa tsy tonga amin'ny ilana azy fampanantenana pokaty dodoly fa telo manaraka zany fotodrafitra sekoly tompoko fotodrafitrasa zay fotodrafitrasa ame ohatra keny ame ohatra anankiray zao ao aminay io masidokotro fa mba nitaraina any fokon'olo atao toa eny hoe mba nisy zavatra nalefany nefa le trano tsisy trano vita ao hatram'izao aveo koa zay mba misy mpampianatra kely mampianatra any ao le olona tsy mena ho karamaka hoe indroa isan-kerinandro le mpampianatra indroa na intelo isan-kerinandro izy afaka mampianatra ao satria nahoana ohatra hoe talata kibony tsy mba lamosina tompoko tsy nay tsy mba vatsy tsy mentsiny izy mandeha mamonjy manao velotena any Ambahibo satria tsy mahazo ny karazana le karazana fanampiny avy amin'ny fanjakana tsy tonga ny avy amin'ray mandray mpianatra sa ny olona sahirana hitanao zay tsisy tonga lafatra mihitsy fampanantenana pokaty daholo andraso aloha ohatra ny tena manaitra be zay tranga miseho zay zao mantsy le izy manahirana Andriamatora Akotonandrasana ny mpitondra eto Madagasikara rehefa mahazo micro ohatrana zao ohatranao zao de hoe tena efa miezaka mihitsy tsy marina na eto toerana io zany izy mahazo micro na ny andafy any de hoe tena miezaka mihitsy tena hita mibaribary ny hoe ezaka atao nefa zany any aminareo indroa isan-kerinandro mpampianatra na intelo latsinainy talata larobia kamisy zoma de hoe latsinainy sy talata any izy mampianatra larobia kamisy zoma izy tsita tsy metsy iny izy satria sahirany anona ka angalatra izy vogadra de inona ny lanjan'ny fampianarana am'zany tsisy mihitsy zany hoe fomba mampianatra fombafomba fotsiny zany le hoe mampianatra fa tena le vokatra tsy tseo raha mitorina mbanvotra any io jany mihitsy ny zava misy misy toerana anankiray atao hoe abe madiro zay zao mambolana ny mpampianatra ny tsy tao ny tranona hoe nampanantena amboarina tsy vita de zany aka zay zao hoe fakatry zany ny fanadiny hiditra fanadina BPC iny de tonga kely toy ndray le mpampianatra aloha karazana nofana mpianatra anatin'ny fotoana foy ho fanina anatin'ny fotoana herinandro natapabolana ve de afaka sepe tanao zay zava misy ambara amin'ny fitondrana zany ary tsy metsy iny le vahoaka tsy metsy iny le mpampianatra satria izy nona tady fa raha sakana ny elitra raha onao tokony ny akolo antrany any angalarina ka hoana moa ny amezatsiny mpampianatra tsy mampianatra tsy metsiny mihitsy izy fa ny fitondrana miazo lazaina metsiny mihitsy azany satria mampanantenana pokaty ny vahoaka amin'ny zavatra rehetra zay atao kobaka ambava dolo ny zavatra lazaina tsisy mitombona na iray aza eny ary mamarana ary sika satria mbola misy ihany koa no ny mitondra famakavakana akoatran'izay teneninao zay zava-misy zany entinao zany entina hitondrana amintsika hoe tsy misy zavatra foronona neto amin'ity Madagasikara ty fa le tena marary mihitsy zao zany any tsy fandripahalemana fotodrafitra aza misotro rampotaka ny mpampianatra 2 andro ao anatin'ny herinandro izy mampianatra mirenireny ny zaza tsy misy raha vanina de zany no iainana kanefa na zany na tsy zany Andriamatora Akotonandrasana tsikivonareo
kivy isika. Ataonaritra aiza andeha ho aiza Madagasikara ihany Madagasikara eto Madagasikara sady mamarana ianao sady mamarana tsy afaka oza mihitsy fa tsy maintsy iainana nefa efa tsy leon'ny aina intsony mihitsiny de zay nahatonga anaka mihitsy hoe alao hiakatrano mba hitondra ny alailo se tompoko ary tsy ho anahy fa ho an'ny fireneko raha diniko amin'ny taonako tsy mivaky loha zany ntsony kanefa kosa za manana faramandimbo marobe manodidina manana faramandimbo marobe ahoana zao nieritretanao andreo faramandimbonao reo raha zao ny zahatry iainana ka zay nahatonga ny hoe niakarako aty ilazako ny se tompoko horentan'ny ren-danitra ka mieritrereta ianareo mpitondra mieritrereta ianareo mpitondra tompoko fa malahelo ny vahoaka fa raha dika zao tsy misy olokendro tsony Madagasikara raha ataoko ny fandiniana satria raha misy olokendro Madagasikara tompoko tsy zao ny zavatra aro mivoaka hita fa na izany re asan-dalo any zany fotsiny zavatra mampalahelo olona samy olombelona ve ny foanahalaina nefa tsy maintsy iny eto tala zao niakatra teto tapabolana teto mpanendaka misy etseroa nona le olona de manendaka mangalatra satria tsy ara-dalana ny velony tena ka zay zany zava-misy ka zany rehetrarehetra zany no mahatonga hiakatra ty hitaraina koka tsy ho tsinitry na hoeloko nanambarako ny setompoko fa samy mieritreritra tsika voahoaka mahaeno an'izany indrindra anao mpitondra mahatsiarova tena fa rehefa nanaitry fodimba aoka ianao fitondrana aza omena fanatahana pokaty re ny olole zay aza atao taribaty vilambava ny fitondrana rao re tompoko ho avy zao ty zao ny fifidianana ny voaka zao mangetaeta ifidy nefa ndray tsy haindray na hositrona ondrongondray ny vokany eo avy eo hitanao zay zavatra zay raha ohatra andena zao de ndraindray mila nokiritrina tsy te hifidy mihitsy amin'izay izy satria zeta manao pampangolahana atsikatsaka re moka babany koa ny fitenena ka raha fampanatahana ny mpitondra kehitriny tamin'ny fotoanandro namirapiratra Madagasikara tompoko oatra zay raha fampanatahankany ny zavatra mahazo kanefa tsy maintsy mandray andraikitra tsika aitsika vahoaka moa de manao vilalakarnoko ntsio indraindray ka tsy mety le izy tompoko samy mahatsiaro tena zay samy mahatsiaro tena na ny mpitondra na ny vahoaka entina aza matahotra amin'ny teny le fatahorana amin'ny teny oatra zao ny tena zavatra tsy aritra hita satria izy fa tsy mety nataon'le mpitondra de matahotra de tsy mahasa amin'ny teny za ndray tsisy atahorako mihitsy natao inona aloha zay niany ilaiko za tsy maintsy maneho ny hevitra raha misy fomba afahako maneho hevitra ary za mangataka mba hisy mba hoe solotena-mpanjakana hidinany ambato bonina amin'ny toerana misy anaka azaoko maneho ny hevitra ambony lampiazo mihitsy rembahoaka eny ary zay isaorana andriamato rakotonandrasana zay mahafantatra tsara na ambato-boeny moa izy zany nitondra ny inona filazanao azy teo setopo sy fitarainana sy filazana ny zavatra misy de isaorana be deabe ianao zany nandalo taty amin'ny miara-manoza na avolavitra ka mitondra an'izay fitarainana sy ny filazana ny zava-misy izay eny ary misaotranao eny ary mendalana ianao fa de misaotra betsaka fa de zay fa de mirary soa antsika vahoaka samy ten'Andriamanitra engany ho tratra ny zany fotoam-pifidianana zany samy mahatsiaro tena eny ary misaotranao zava-dehibe zay nresan'Andriamato rakotonandrasana izay manoloana ny zava-misy sy ny fiainana isan'andro san'andro tokoa de hoe ahoana ihany izy ty de misy tokoa ny sasany ihany mieritreritra raha mpanao politika zany ny eo ihany ny eo hoe dia zay tsy maintsy hitondrana ny fanazavana maro samihafa mahatserova tena hoe inga rakotonandrasana teo ho avy ny fifidianana prezidanny repoblika mahatserova tena ho atsika rehetrarehetra mihitsy n'izay tsy azo atao mihitsy n'le hoe kivy zany ka de hoe zany de hipetraka ty tonga ny androm-pifidianana de zany de anjono na hoe zany de ataoko ny fiainana fitadiavam-bola sy ny sisa fitadiavam-bola eo ihany fa akoatran'izay rehetrarehetra zay ny tsy fandraisana andraikitra ihany koa de mandritra ny 5 taona anao hifafankihoany de hitabataba eo foana kanefa dia ilay manao ny ataony manao ny fandikan-dalàna manao an'ny zavatra tsy mety rehetrarehetra eo lasa mahazo aina rehefa tsy ny olom-pirenena no mandray andraikitra manoloana an'izay sasa mantsy miteny zay leo zay nenina tonga an'ireny taux d'abstention niakatra be tamin'ny 20 sy 2 arivo reny misy miteny zany
rehefa atao zany ny analizy dia ao no milaza hoe ka zay tsinona nyeo ihany ny eo sinsisa ka aizany lalana makany amin'ny fivoarana amin'izay raha ohatra zany ka miodikodina ohatry ny tandrimo fotsiny de manoloana an'izany izany no antom-pisiny ny fandarana tahaka antony izany no antom-pisiny ny fanazavana ny sain'ny olona ny saitsika rehetra manoloana ny zavatra zay asaina iainany ny vahoaka malagasy zay le izy ka na tiatsika na tsy tiatsika zany tsy maintsy andalo amin'ilay kiondalana ny firenena ny valala tsy indroa mandry ambavavady afaka 5 taona indray tsika raha teo tsy tompon'ny ampitso fa de afaka 5 taona indray raha ny tetiandro no jerena zany dia izay no tsy maintsy hietsiketsehana mafy amin'ity ny ray mitoraka ity ary tsy manaiky ny anjakan'ny hoe zavatra lainga zavatra afenipenina zavatra tsy manaraka ny lalàna ty mantsy tenena foana hoe lalàna fa lalàna ahoana ny fampiarana an'izao karazan-dalàna betsaka mihitsy ty karazan-dalàna ity fa ny zava-misy eto amintsika roritina tsy ka roritina ry izao resaka hoe frantsay ny filoha-pirenena perinasa eto Madagasikara de mbola misy mandrirotra ihany ka io araky ny andiny zao fa fantatry ny malagasy aloha zany zao de frantsay ny filoha-pirenena eto Madagasikara frantsay fa nininana fenina tena nininana fenina satria raha tamin'ireny 724 reny ane talohan'ireny fanatrehana fasefasy tao amin'ny TVM fanatrehany kandida anankiroa tamin'izany président Marc Ravalomanana ny filoha am'izao Andry Rajoelina raha tamin'izany an'io resaka nationalité Andry Rajoelina io no mipoitra zavatra hafa nseho teo inona mety ho adevitra manoloana an'izany ary tamin'ny 2018 izy efa frantsay satria tamin'ny 2014 no azon'le zavatra fa 2018 efa frantsay ary zany resaka zany hoe filoha-pirenena manana zo-pirenena hafa indrindra hoe frantsay any mantsy le zavatra tena atao hoe sensible tena atao hoe zavatra manahirana zany eo amin'ny hoe amin'ny maha-olo-pirenena fotsiny zany raha isika eto Madagasikara frantsay raha teo tsy hoe mahakala frantsay fa tatara zany dia namela tatara sy namela takaitra teto amin'ny firenena satria zareo no nanjanaka any Madagasikara tsy azo fafana mihitsy zany ka ianao zany raha vao miresaka an'izany hoe frantsay fanjanahantany accord de coopération hoe sy ny sisy de tena misy ny olona tsorona fa tena mivongivona mihitsy hoe itsika ve zany de tsy ho afaka mihitsy eo ambany vahoan'ny frantsay zay no fanamarian'ny olona sasany tsy metsy iny izy am'izay fa ianao ihany koa tsy maintsy miatrika ny fivoarana sy ny fiainan'izao tontolo zao fa tsy afaka iolon'olona rerety na i Korea avaratra milaza azy hoe mahaleo tena hoe mahavita teny io ary zay mantsy ny dikany jotse so de tsy haitsika mahaleo tena hoe tsika aty any tsy marina zany satria na ny mbola misy zavatra maro avy any ivelany miditra ao Korea avaratra ao fa fomba fiteny fotsiny zany fa le vahoaka no pretin'ny mpitondra an'io zany zao lasa dynastie mihitsy dynastie Kim Il Sung de Kim Jong Il de Kim Jong Un de efa niteraka vavikely indray inga Kim Jong Un de mety indray zao nikarakaraina eo ifandimbiasan'izy menakavy le izy zany niany fa raha hoe aty amin'ny tany tahaka ny Madagasikara lasa tenenina fotsiny le resaka hoe demokrasia zao hoe fifandimbiasam-pahefana fa tsy ananinatsy misy mahita tsirony de tsy te heritreritra an'izany hoe fifandimbiasam-pahefana amin'ny fomba demokratika izany ino fa nampiasaitsika le hoe demokrasia de mampiasa sika fa malagasy koa ne manana ny fahendrena manokana manana ny fihavanana manana ny maizy azy fatahorana ny zanahary malagasy manana ny rafim-piarahamonina nampiavaka azy raha ny tany aloha tany ny zokiolona zany manana ny toerany manokana mihitsy raha hoe amin'ny malagasy fa tsika moa zany efa hoe tany républicaine demokratika de io no iainana ka ampiaro ary le izy
zao araka miandry n'ity datim-pifidianany ity de ahoana ihany am' 12 jolay no tenenina le izy de raha tenenina nga vita ny tenenina fotsiny ahoana am'izay ary ny fikarakarana resaka tonom-bola fotsiny de efa misy volaka isan-karazany mivoaka hikarakarana ny fifidianana ao milaza hoe 140 miliara mahery ao milaza hoe 70 miliara mahery ao milaza hoe be loatra zany fa 80 zany ny zavatra misy de gaga ianao zany izy ty ve zany ohatrany lasa ady varotra amin'ny entany eny an-tsena zany le fikarakana amin'ny fifidianana resaka vola fotsiny io ary ny vola aloha zany tsy maintsy ilaina aloha ninona tenenina tsy maintsy ilaina io fa tsy mazava mihitsyn'le izy loi de finance rectificative tsy natao de ahoana ihany zany no atao eto anao zavatra kitoto sa inona sa iza ny tena afaka manome garantie ary manome antoka tsara hoe tena madio io zay ne ny tadiavin'ny malagasy hoe madio fifidianana io ahoana io gouvernemanta perinasa am'izao fotoana zao io ve zany ny eo hikarakara ny fifidianana io nefa gouvernemanta efa nikotrokotrofan'ny député tary amin'ny assemblée tary efa nanangasanga tany ny motion de censure zany ve no hikarakara ny fifidianana rehefa mivoaka eo le daty mbola resaka afo zany fa tsika moa zany mandeha tsikelikely de eo am'le fiandrasana an'le datim-pifidianana sika zany zao sy hoe fanaingana mpifidy sy ny kipitsopitsony isan-karazany ihany zay lazaina moa hoe ambaran'ny lalàna eto amin'ny firenena de rehefa inona zany no tenenina hoe lalàna zao ty lalàna ty fa rehefa inona de modina tsy fantatra maninona ny ambaratonga isan-karazany no tsisy samy teny amin'ny resaka gouvernura zay tendrena io manao ny asan'ny chef de région vonjo maika zay ny tenenina tam'zany ty moa de ataona idridrangilo mihitsy satria rafitra ngezabe eto amin'ny firenena zany de mino ve isika fa hoe ny mission ampanaovina ny gouverneur de hoe manao ny asan'ny lehibe amin'ny faritra fotsiny nefa ny firenena hiatrika fifidianana fantatsika tsara fa izany nanendro ny gouverneur rafitra inona atao amin'ny firenena no manendro ny gouverneur rafitra mpanatateraka fa nga zany lazay ny lalam-pandrena le firenena nefa hiatrika fifidianana dikan'izay zany tsy andany andro am'izany tsony ny vaoaka malagasy fa iambona izy mailo izy manoloana n'ity fifidianana zay ho avy ity mailo de manara-maso de mandray andraikitra satria olom-pirenena tsy an'ny fitondrana rery Madagasikara tsy an'ny mpanohatra rery Madagasikara tsy an'ny atoko zao rery Madagasikara tsy an'ny atoko zao rery zay moa averimberina eto foana fa ny malagasy Madagasikara asa raha azosika tsara ny lanjale hoe any malagasy Madagasikara fa tsy an'ny frantsay Madagasikara na any vahiny Madagasikara tsy izay no namorona le hoe malagasy ho an'ny Madagasikara ho an'ny malagasy inirairay Lidsy Andrenjaka iny malagasy ho an'ny Madagasikara ho an'ny malagasy inona ny dikan'izany fa tsy hoe Madagasikara ho an'ny frantsay ho an'ny Madagasikara taloha zany tany vanim-potoanany colonialisme zany fa sasany ngamba mbola mieritreritra hoe tsy hoe mbola fa misy mieritreritra zany hoe tsy maninona ahoana le izy tokoa zany rehefa hoe resahana andavanandro de ohatrany hoe mandeha gaona fotsiny mandeha ho azy fa rehefa tena alalinina io rehefa tena fakafakaina de tena misy tena lanjany lehibe mihitsy zany hoe olona anankiray ianao kanefa dia misy zoam-pirenena hafa indrindrandrindra hoe mpitarika indrindrandrindra anao hoe numéro 1 ao anatin'ny firenena ary le izy na tsy resaka lalàna ary isika fa resaka maha olona fotsiny resaka hoe amin'ny maha olombelona le olotsotra
ndao tsy resaka hoe lalàna artikla zao iny moa zany tsy maintsy fantatry reny rehefa tena hoe te hiditra lalina ianao zany fa ho an'ny olotsotra fotsiny zay tsy mahay an'zay artikla be da be any na karany deo na karany tsisy io na iny io ho an'ny olotsotra de mazava tsara le izy hoe sarotra be ny eritreritran'izany hoe ianao ampitarika ny firenena kanefa dia manompo satria ianao zany raha vao manana zom-pirenena hafa zay mila miletika ao an-tsaintsika tsara zay ka ny filoham-pirenena malagasy malagasy ray malagasy reny eny malagasy ray malagasy reny fa etsy an-daniny manompo firenena hafa ianao manompo lalam-panorenana hafa ianao lalam-panorenana frantsay satria ianao rehefa nangataka de nomena de misy engagement misy famatorana misy tanjo zany mamatotra nao zay nahazo an'ilay nationalité amin'ny fanekenao ny lalàna frantsay ianao nefa lehibe an'ny malagasy de alao tsorona fa miteraka lahelo anaty zany ho an'ny malagasy aiza zany misy hoe président ny repoblika fa manana président ny repoblika lehibeany président ny repoblika to Madagasikara fa manana président ny repoblika lehibeany de ny président ny repoblika frantsay satria izy frantsay zay ane le izy ary akoatr'izay rehefa frantsay ianao de mandoa etra miditra any amin'ny kitapom-bola amin'ny fanjakana frantsay rehefa frantsay ianao satria frantsay ny resaka eto rehefa manana zom-pirenena frantsay ianao de mandoa etra any amin'ny kitapom-bolan'ny frantsay tena misy mety tsy mahazo an'izany fa zay no zavatra misy aloha hitsitsina ohatran'izay le izy ka io zany tsy vitany hoe kimora miraina fotsiny kanefa moa ny olona zany raha am'izao fotoana izao de manaraka izy mitsikery izy sinsisa fa na zany na tsy zany tsy tokony avela fotsiny am'izao zany le raha tsika mantsy amin'ny ankapobeny moatran'ny manamoramora zavatra zany ohatra zany zao aty amin'ny resaka hoe tantaram-pirenena colisée any anaty rova inona ny ilanan'io inona ny ilanan'io colisée io ao anaty rova ao rova manjaka miadana govana hoe rovan'ny Madagasikara samy hafa mihitsy ane zany fa hony ianao ny tapitapika eo de ovaovainao daholy ty anarana rehetrarehetra ty efa zany ny anaran'io tamin'ny vanim-potoana ary zay nisy iny ny fanjanahantany dehibe ny anarana vazaha na mpitondraina lalana tunnel garby inona koa lalana sy ohatr'izany tobo miaramila fordisiana fa rehefa tonga ny hoe fahaleovantena de novana anarana malagasy ilay izy ianao aty amin'ny 3 ao anatin'ity régime ty efa manana anarana malagasy zao alefa colisée inona koa zany de maninona masoandro minona foroporonina daholy ty anarana tsy fanta-piaviana rehetrarehetra ty dikan'izany ianao zany ovanao mihitsy n'le tantara malagasy ianao mihitsy no ovanao jereo ny andro tsy fiasana ao anatin'ny calendrier ny olona sasany moa ny be akamona rehefa tonga ny taona vaovao zany de manisan'ny andro ny jour férié tsy iasana mamaika azy voalohany mitombe inona le andro tsy fiasana zay mamaika azy zany afaka hitarafana toe-tsaina ihany koa zany hoe tena tsy vonina ny androso mihitsy zany fa rehefa jerenao ny andro tsy fiasana rehetra ao anatin'io calendrier io akoatrany hoe fetim-pirenena 7 marsa zany tena manamarika malagasy dia andro ny vahiny no nanao andre jour férié reny lundi de Pâques lundi de Pentecôte efa zay moa zany ny ao dia manaraka krismasy fety kristianina akoatrany hoe fety kristianina sy ny hoe fetin'ny hoe manamarika amin'ny firenena fa inona zao ny tena hoe mamalagasy ny malagasy ao anatin'io calendrier io inona taom-baovao malagasy
tsy asiana resaka aka ny io ara zay tafiditra ao anatiny io ara tokony hikarakarana io mitsy fitovikevitra na mitsy fitovikevitra na mitovihevitra na inona aiza moa nisy olo hoe hitovihevitra hoe ahoana fa zany anie conseil de ministre dia afaka manapaka an'izany hoe ety zany ny fanarahana ohatrany hoe 5 desambra io ny hoe data ny fanarahana hoe eto zany natao hoe naterahan' Jesosy Kristy ho an'ny kristianina zany fety-pirenena malagasy atao hoe 4 jona na mbola mandeha ny avy devitra hoe 14 octobre anie tena izy any amin'ny 58 fa 4 jona io zany ny fanarahany de zay de raha ohatra hoe aty amin'ny malagasy ety inona ny daty mba tena hoe manindraindra ny malagasy de ohatra hoe taom-baovao malagasy ny sinoa manana ny taom-baovao any ny sinoa de zao anaty andro tsy fiasana koa hoe misy andro manokana koa ho an'ny namantsika ho an'ny avantsika slamo de andro tsy fiasana fety kristianina misy andro tsy fiasana aiza ny malagasy aiza zahatra colisée mandrangaranga ny romanina aria italia ary no ataonao ery anaty rovery de aiza daholy aiza manoloana an'izany misy any no miteny fa takony kanefa na zany na tsy zany mbola ho avy lay fotoana ho izany malagasy raha mbola misy koa farantsio foana akory ny fanantenana zava-dehibe iny teny ao anaty baiboly iny teny ao anaty baiboly iny za matahotra mino fotsiny ihany tena ao anaty baiboly koa zany fa alao anao zay ataony zany zay mieritreritra ny hoe tena anao ny tsy mety eto amin'ity fireneny ity fa ny tiana mafisina de zao Madagasikara ataoko manana ny asiny manakasiny ity fireneny ity ary zay manao zavatra tsy metimety eto manao zavatra manimba ny taranaka malagasy dia tsy ho teneniko ny toyany tsy ho teneniko ny toyany fa manakasiny ity Madagasikara ity ary na ny vahiny ara manaiky an'izany ka eo zany ianao mieritreritra hoe tsy miteny ireo vahoaka ireo eo zany ianao mieritreritra hoe ninonino natao eto de mety foana eo fa abadona jereo zao zany any Ambatoboeny indroa ao anatin'ny herinandro ny mpampianatra ny mampianatra indroa latsinainy talata larobia lakamisy zoma latsinainy talata izy ny mampianatra raha zay ny raisina ohatra larobia lakamisy zoma mikarama mitady vola amin'ny mpampianatra tsy metsy iny izy zingarakotona-drasana zany ny zava-misy eto Madagasikara fantatry ny UNICEF zany fantatry ny sehatra raisam-pirenena zany matory eo sehatra raisam-pirenena ireo mba mitondra fanampiana arak'izay tratra fa rehefa misy ny fanampiana avy any velany any nomena Madagasikara de mpitondra no mizesta le izy ara tamin'ireny le Covid sy ny rehetrarehetra eny avadika foana le resaka hoe amin'ny anaran'ny mpitondra zao misy fanampiana avy any amin'ny banque mondiale de ny etiketin'ny mpitondra no atao ery ananiny ery lalana vitan'ny fitondrana teo aloha ovan'ny sasany hatramin'ny plaky inona zany ka raha ho avy zany ny fifidianana ny filazana zany rehetrarehetra zany dia mahatonga saina ny olom-pirenena zay ny tena goavana ao anatin'ilay raharaha mba mahatonga saina mba mampieritreritra fa tsy ohatran'izao foana zao Tananarivo de klasena hoe anisan'ny tsy hoe anisan'ny fa voalohany amin'ny avy-rehetrana aty Afrika raha misy Addis Abeba ao de misy tanàna voatonontonona ao atsika no voalohany zany mahavoalohany atsika zany ka tsisy mandeha amin'ny laoniny eto amin'ny firenena de zao zany zao samy andry an'ilay datim-pifidianana de ho hita eo ny toyany fa deny zao de efa metrahan'ny olona fanontaniana sady hoe fifidianana atao nefa le fomba le fiasan'le gouvernemanta io izy io tao anatin'ity gouvernemanta amin'izao ty aniny tao anatin'ity régime ty niny nisy an'izany hoe ministera intérim lava reny nisy an'izany ministera enim-bolana tsy nisy minisitra fa vonjomaika enim-bolana ary amin'ny ministera zay hoe maneho ny fiandrianam-pirenena souveraineté nationale ministera raharaham-bahiny ministra vonjomaika nytao sady misahana atsy ilay ministra misahana nefa zany raharaham-bahiny zany goavana be vavahady amin'ny Madagasikara resaka diplomasia lehibe any diplomasia malagasy natao ministra ny raharaham-bahiny ianao vonjomaika tamin'izany fotoana zany de zany no
no fomba fiasa tao anatin'io gouvernement io efa remany maefy impiry dika zany a tsy maro toerana de gouvernementa tsy maro toerana no ikarakara fifidianana de mametra-panontaniana ny olona ahoana no atokisana zany mbola deba hafa koa zany a fa aloha zany ivoaka io daty io a dia ho hitantsika eo a ny toy any fa tsy maintsy miambina dikany hoe miambina de hoe zay le hoe miambena tsy maintsy mandray andraikitra satria manakasina de zany tena tiatsika nasongadina tamin'ity fotoan'ity manakasiny ty Madagasikara ty manakasiny ty malagasy ty fa tsy azo arebreby tsy azo salosalorana zao zavatra hafahafa rehetrarehetra zao fa manakasina izany Madagasikara zany de mba mila manana ampipo zany e mila manana ampipo ny frantsay zao hoe manana ampipo hoe nahazo mondial tamin'ny 98 hoe tamin'ny oviana koa izy nahazo mondial talohan'ny tamin'ny oviana iny le tany Russie de hoe hoe mirehare zany fanaona koa moa tsika tsy rere amin'ny malagasy zay zao hoe malagasy de tena fier hoe manana an'ilay fierté hoe malagasy fa tsy ndeha eritreritra mihitsy hoe tsy ampena malagasy fa zarana ndeha angatakary fa vo zay le fihetsika zay hoe ndeha angataka zay hoe tsy ampy ty fa ndeha apikoria ndeha anompo ny sainam-pirenena olona hafa ary anompo ny lalam-panorenan'olona hafa ary ndeha andoha etra amina firenena arya dia an'izay manapa-kevitra an'izany aloha ny asy fa raha hoe tena mijoro zany ianao amin'ny malagasy de tokony hoe fier ianao amin'ny malagasy ianao fa tsy ndeha ho ampiana kadohany de pasipasohan'ny sasany ka ny lalàna anie tsy manome problema an'izany faux débat zany ho an'ny zay mieritreritra zany fa tena vrai débat zany raha tonga de apetraka amin'ny tena hoe mahamalagasy ny malagasy reny mandeha reny mibarea hoe malagasy hoe tafitatra any amin'ny quart de finale niny tsy malagasy ve ny mahamalagasy ny indraindrainao anatin'le izy zavatra tsy mikolla tsara ane zany e rehefa mba misongadiny tsika any amin'ny setraresapirenena malagasy zay faleritsika manona le hoe malagasy zay fa rehefa ty am'le tompontso manokana tsy maninona le malagasy fa aloha tsy maintsy atovonana kely anyity de ahoana koa zany zay zany a tena mba tsara fieritreritra ihany balona ny fiainam-pirenena miarabany namana fanira zava-manantany tonga eto amin'ny fandarana miara-manonjy eto amin'ny MBS sy ny radio mada dia menanao vetrany ara ny sera indray namana faniry resana teto moa zany nisy vahiny avy any Ambatoboeny nilazany zava-misy nitondra ny alahelony dia nasongaditsika teto ihany keo hoe miandry ny daty ofisialy amin'ny daty fifidianana ary nasongaditsika ny hoe tokony ho fiera amin'ny malagasy amin'izany hoe malagasy izany indrindraindrindra manoloana nyity fifidianana ity ndahoary ya de misaotra sady mirabandrina ny teknisiantsika ao ambadika ao faly sy ionja ny mpiaramiasa rehetra ao amin'ny radio mada i malala i nomsa valsonomenjanary na i nomsa robena izy telo menada de ny mpiaramiasa amintsika zay mandray ny onjam-peo sy fahita lavitra mivatana zay mahasovoan'ny MBS zany manao ny famerenana ihany ko tahaka izany ianao zay mpanaraka ny fandarina eto antoerana sy any ampitan-dranomasina ny fialatsiny aloha zany tonga de alefatsika satria tsy eto an-tanindrazana nisy olo mamboaka Rambosalama Emilien zay tokony ho niaraka tamintsika androany zany talata dia mampitondra ny teny fialantsiny izy satria dia mamita iraka any lavitra zany izy am'izao fotoana izao zany de mampita an'izay fialatsiny amintsika izay mbola ho avy moa ny fizaram-baovao samy hafa avy amin'ny député Rambo zany de ho zarainantsika zay voafity eto amboribory tamin'ny faefatra de isaorana rakotana andrasana moa izy teo rena manan-kevitra ary mahay miteny misy le ranga mitantara ny zava-misy ary ohatran'ny reny anie eo zany mbola atsona mihitsy isika zay
avy any ambany volo ka sendra mandalo eo Tananarivo isika avy any amin'ny faritra rehetrarehetrany ka mba te hizara hevitra de malalaka atsika zany ny fandarina miara-manonja MBS fahitalavitra sy ny radio Mada fahitalavitra radio moa zany ny MBS dia ny radio Mada radio mazava ho azy dia afaka apitatsika ny etaetantsika sy ny zava-misy iainantsika ny ambany volo rehetrarehetra fa tatahaky reny daholo zany ny fomba fanehoan-kevitra hiainana ny ambany volo any rina zany tantarany zava-misy ny tenin'ny birao politika ny antoko kotiky Madagasikara zany hoe ny mpikambana birao politika ny antoko kotiky Madagasikara ary matoa Julien André Morasata de mazava tsara hoe extrême pauvreté mihitsiny zany le iainan'le vahoaka malagasy tena efa mihoatra lavitra an'le fahantrana le izy satria raha le fahantrana ara-tsakafo le izy rina vokatry le hoe tsy manana asa zany de sahirana mitady sakafo fa le izy zany mitohitohy be lasa tsy afaka mampianajanaka tsy maefa keny jirony jiramara moa tsisy ny rano jirama tsy tonga fa aloha resantsika any sady tsy maefa le jirony jirama tsy maefa le rano jirama no tsy afaka mikarakara vatana amin'ny alalany le hoe tena fitsaboana ara-dalàna ary zany ny ambaran'ny lalam-panoloena tokony azo fitsaboana maimaimpona ho an'ny sarambabem-bahoaka tokony hianatra maimaimpona ihany koa ny primaire ka tsy mahavita an'izany nefa le vahoaka malagasy am'izao fotoana zao mazava ho azy zany ny asa tsy misy ny ataontsika hoe fanampiana zay avy amin'ny fikambanana taloha ohatra zao fantatsika hoe isakalarobia na isaky ny sabotsy ny masera no mizara sakafo misy ny vovo-dronono misy ny kobakatsaka taloha misy an'inona probo koa taloha produit du bon iny raha sy diso le probo iny fa iny moa tsy masera ny zaran'iny fa kobakatsaka spesiala misy ny masera fa misy karazam-pikambanana marobe fa zao tsy tazana tsony zany rina raha tazana zany reny de mipamma manao an'ireny any tsy minosy am'izao fotoana itenenantsika zao fa ho an'ny manodidina Antananarivo sy ny any ambany volo any tsy taratra tsony tsy hita tsony le hoe fizarana sakafo reny zany le hoe complément fameno-tsakafo zany reny zavatra nyzarain'ireny fa tsy hoe foto-tsakafo fa zao le izy tadiavina ho foto-tsakafo satria tsy mahavidy sakafo tsony le malagasy am'izao fotoana zao de ny loza ao anatin'izay fahantrana zay mahatonga le hoe extrême le fahantrana zany lasa tsy mahavatena tsony le malagasy tena kivo sy malahelo ianao rina mandeha any am'izay ale rehetrarehetra miala tsiny am' resaka an'ity fa tena tsy mahavatena zany hoe lasa tsy mahakarakara vatana tsony tsy mahavita mandro eo koa ohatran'le tsika moa fa inona moa zany fanindry am'le ririnina de mangatsika le andro de tsy mahavita mandro tsony le vahoaka malagasy ohatran'ny iosana zany le fofofona kely samihafa le akanjo tsy voasasa le savony lafo be am'izao fotoana zao le savony nge rina ariary zato ronjato savony no sy nividintsika taloha le tsara tena tsara nge zany savony zany ny vokary ny orinasa malagasy efa valonjato arivo ariary ronjato sy arivo ariary ny savony am'izao fotoana zao ny sira efa lasa telonjato ya efa ino mba nytenena hoe tsy niakatra tsy niakatra zao efa niakatra rehefa mandeha ny amy lalany eny zany ianao de mampalahelo tsy fidy le izy tena tsy fidy le izy satria le sakafo ampidiriny ao ambatany tsisy sahirana miasa saina le vahoaka de lasa tsy mahavatena ndraindray ianao nge mbola mety resevera riny mandeha miasa fa tsy mahabango volo ny fofona mbola eo ihany ndraindray tsy mahasasatare reny koa mba ataina ihany koa nareo coopérative mba mikarakara nyreny personnel ao aminareo reny mba ataovy mba metimety ihany ko reny mpiasa amina fiara fitateram-bahoaka reny satria dia resaka hygiène ilaina zany satria fanosina ny vahoaka zany ataoko tsetsatsetsatsi ary zay fa mino fa ilainrehetra zany mba madio zay nge nanaovan'ny filomarika Ravalomanina tamin'ny fotoana any rendriky nyfanovana hoe ny chauffeur zay manao ny fitateram-bahoaka dia tokony mba anao zany fitafy mihaja zany de ny ridiculisen'ny olona le izy tamin'ny fotoan'andro hoe jijadony zany fa zay ao anatin'ny endriky ny fitazaina daholo zany ko maninona ny any iverany ny mahavita mikarakara tsara ny niveau métro ny RER ny tram sy ny rehetrarehetra
de mahakarakara vatana tsara, manao kepi, manao kaskety, manao velondrirana, mipasoka tsara, lobaka, miampy kravaty sy ny rehetrarehetra, miasa tsara. Fa maninontsika ny tsy mahavita an'izany, fa zao le izy tsy mahavatena le malagasy, vokatra le fahasaranana, de lasa ohatriny hoe be le fotoana esan-doha, esan'ny saina, de tsy mifanaraka le fiasan-doha sy le fiasan'ny vatana rina, de lasa le vatana mihitsy tsy voakarakara, de tsy manana fotoana zany a, satria efa na fotoana atoriana raha tsy ampy satria miasa saina, de tsy manana fotoana hanasana lamba, tsy manana fotoana handrona. De taratry le fahantrana daholo zany hitantsika ny fiarahamonina rehetrarehetra zany. De manampitrotraka an'izany rehetrarehetra zany vokatry le fahantrana rehefa miasa ny saina, de betsaka ny olona verivery-saina. Betsaka ny olona verivery-saina eto amintsika eto, no miteny rery eny amin'ny lalana eny, de mipetraka rery de miasa saina, de mitanondrika eo, de mieritreritra ny tokony atao, de nefarany ray mpianakaviana lasa misoloky, nefa tsy mpisoloky, misy merery ko. Merery, tsy feran'izany. Lasa misoloky ny ray mpianakaviana, ny rem-pianakaviana, misoloky ny resaka fanerana trano, misoloky amin'ny resaka vato, misoloky amin'ny resaka casse-point, misoloky amina resaka épicerie kely, amina na resaka hoe entana zay tokony hovatsiana maro samihafa, de iny de mitatra de lasa mahavita zavatra lehibe, tsy ampoizina zany. De ny sasany manao ataka main-armé, ny sasany mamakitra n'olona, ny sasany mangalatra, tsy mifidy tsony na lana vavy, tsy mifidy tsony na zaza vatom-batony, na efa adolescent, na efa adulte, manao famakitrano etsero. De tsy maharaka amin'ny fandraisana tsony zany amin'ilay hoe olomeloka teo anivon'ny fiarahamonina le fonja amin'izao fotoana izao. Mampalahelo aza ny zahatra resantsika zany. Reno mitambatra zany ny ahatarafana n'le hoe mihoapapana ny fahantrana eto Madagasikara. Mihoapapana le fahantrana eto Madagasikara. Vokatry ny nataony le mpitondra fanjakana zany rehetrarehetra zany. De azagaga ianao raha ohatra ka hoe mitokona ny mpiasan'ny commune urbaine n'Antananarivo renivohitra tsy naharaika-rama, de rehefa enona ny version anay mpitatana eo anivon'ny commune urbaine n'Antananarivo renivohitra de hoe le contribuable, le vahoaka mpandohetra tsy mahaloa hetra ara-dalàna de tsy mitsofoka ara-dalàna ny volan'ny commune. Any sisa le argument. De dikan'izany ange indice na pauvreté nge zany riny e. Satria raha ny tokony izy tokony ahaloa hetra daholo ny olom-pirenena. Fa matoa zany izy tsy mahaloa hetra amina ny resaka IFPB, tsy mahaloa hofa-tsena ara-dalàna tsara, tsy mahaloa hofana-parikina arak'izay tokony ho aloha tsara, tsy mahaloa resaka permis de construction na construire na anao trano sy ireo lafo mipitsopitsony samihafa amina aba tsena zay tokony ho alohany, am'izay tokony alohany reny olona rehetrarehetra eny na permis ana habitat zany sisa. De zao manana olana ara-bola le vahoaka malagasy, le vahoaka n'Antananarivo renivohitra zany resako, satria ndraisika ohatra lay commune urbaine n'Antananarivo renivohitra. Za mbola tsy miditra mihitsy am'le hoe fa naninona ny 30% ny vola miditra anatin'ilay hetra no lasan'ny SMGD ny am'le recouvrement. Fa maninona tsy io direct nakany amin'ny commune urbaine n'Antananarivo renivohitra l'izy, fa nisiny an'ity société ana ny foroniny teo anivon'ny mpitatana ny tanàna n'Antananarivo SMGD ity. De zareo moa tsy te hiaika am'izay hoe satria raha ohatra ka attaquer le SMGD tamin'le resaka recouvrement le hetra tokony andehany amin'ny commune, de mahatsiaro menatra ardisy teo anaty an'le fanapahan-kevitra raisiny lay mpitatana commune urbaine n'Antananarivo zay fandraisany Clémence teto daholo zany hoe be da be ny société natsangana teo anivony le commune urbaine n'Antananarivo renivohitra. Fa nitondra anakay izy am'le fandrosoan'le tanàna zany, na ho an'ny SMA, na ho an'ilay inona SMEV sy ny sisa maromaro izao le société natsangana zany sy ny SMGD tony zany. De zao zany vaky ambatolampy fa tsy mahaloa-karama lay mpitatana ny commune urbaine n'Antananarivo renivohitra. Na ny enjehana ny lalao ravalomanana ne rina tsaroantsika tsara de hoe ohatran'izao hoe mikorotana le fitantanana an'le tseny misy embouteillage eto Antananarivo renivohitra misy fako mipetrapetraka eto Tseroa fa aiza zany am'izao fotoana izao, vao maika bordelika le tontolon'ny fitaterana eto Antananarivo renivohitra.
lalana moa zany de anisany manampitrotraka an'izany rehetrarehetra zany omaly ahako ny ala teto ampiasana satria mainka anenjika fotoana tsy maintsy nandeha taxi fa de tena nitaraina mihitsy lay chauffeur hoe aiza zany idirantsika aty 67 hectara atsimo ve sa iodina ry andotam-penaka ry amin'ny coco de mahazo amin'ny vato be sa tsy maintsy iodinitsika any amin'ny garany makia de avy any amin'ny makia de miodina ndray zany a de mahazo akazomangy iny a de miporotsaka aty 67 hectara aty amin'ny lavazy a de mivoaka ry ambadiky ny havana de raha zay a dia mandany carburant fa le lalana tokony andehanana hoe raha avy aty anosipatrany ianao de hivadika ato andotam-penaka ianao fa de tena ratsy ny lalana raha avy any Itaosy zany ratsy ny lalana rina iny mahazo any eto Alroza eto andotam-penaka iny fa tena lavaka be tsy fakahitana mandra-pahatonga anao eria 67 zay makany amin'ny arrêt en bus 30 taloha iny zany de any koa tsy fakahitana ny aratsin-dalana zany de eritrereto miperta mahazo an'le taxi miperta mahazo an'le olona zay anandrara amin'ny lafin'ny embouteillage amin'ny lafin'ny fandaniana maro samihafa satria tsy maintsy mampiakatra ny kohany ny mpitatitra zany raha korsa nataonao ohatra 50 000 francs taloha 10 000 ariary lasa 15 000 ariary satria calculena le usure an'le fiarakodia calculena le carburant lany ao anatin'le embouteillage calculena le mety ho korsa mbola tokony vita satria mandeha isanyky ny ora ny ketrika ho an'le chauffeur na taxi zany hoe eto a tokony mahavita ohatran'izao miversemango eto a tokony mahita carburant ohatran'izao zany ingeny zava-misy eto Antananarivo renivohitra de tsika tsy mitanisa tsony zany Antananarivo renivohitra resaka fahalotona ery Ambodivona ao manasaka ny lalana ny fako eny Anamotana manasaka ny lalana ny fako eny amin'ny fahasakarana sady ratsy ny lalana zany hoe eny amin'ny lalam-pirenena voalohany iny zany avary akadibaoka ianao mivoaka ery any rond-point ny Anosato andrefana non atsinanana satria ny andrefana manko ary ampitany tetezana fa tena ratsy tanteraka le lalana de ny fako moa zany a ny tsena amoron-dalana tsy fakahitana satria mamorona tsena le olona tsy misy ny asa de lasa misy voatery mivarotra composé mivarotra lasopy mivarotra voanjo fa mangatsika ny andro mivarotra mofo baolina mivarotra kitay menaka mivarotra zavatra everinao zany fa zavatra tena efa betsaka amin'ny tontolon'ny tsena fa zao tsy mahita atao le olona de mivarotra de misy ny sasa mivarotra friperie fa variana rina le friperie varotana amin'io tsy le friperie amin'ny balina le avy any ivelany fa efa akanjo nanaovana tany an-trano rehetrarehetra tany no varotana de fantatra hoe tinge efa akanjo efa firemain tena ampelantanan'le malagasy ty sy teny akoditry'le malagasy no varotana sy le kiraro tsy afaka manao tsony zany famoronana asa sy fiketrehana zavatra vaovao ao anatin'le esprit entrepreneurial le malagasy fa le zava-misy eo foana zay efa hoe tery le tsena amin'ny endriky ny fifananana io no hitanao eny amin'ny aleanao rehetrarehetrany de potika le tanàna sahirana le olona de indisy na pauvreté zany tenentsika zany tsy maloha etra le vaoaka na Antananarivo renivohitra indisy de pauvreté zany tompoko indisy zany misy facteur marobe ny antony mahatonga an'izany fa maninona izy ny tsy mahaloha etra ara-dalàna bon mety misy ny retarany karamany mety tsy mandeha tsony ny tsenany mety efa saturé le asany fa nietra frantsay voalohany sasany indray aloha zany iny tsy maintsy ny any strict ny any te alalany zany ny any be da be le antony mahatonga an'izany de aiza le izy no mitona aty an'le mpiasa koa sahirana zao ao anatin'lay fampidirana amin'ny mpianatra raha ny tokony ho izy vita amin'ny vakansa zavatra roa mba eritreretiny ray aman-dreny rehetra ho an'ny zanany voalohany mba andefa ny zanany hanao vakansa est-ce que manana le possibilité ve ny ray aman-dreny am'izao fotoan'izao rina neseresika zao hoe mandeha akaiza 20 kilometre de tana fotsiny mba hampanao vakansa ny zanany ho any ambayaka mba ny volo tiako tenenina am'izany ka mifirena enjatona taxi be raha tsy voaloko vakansa ahoana zany zava-misy
ahoana nananany ohatra hoe hiala eto le olona de ampanao vakansy sanjanana izy eria talata ny volonondry misy budget afo zany le olona andray an'le zaza anao vakansa tsy maintsy pehenao kely ihany ty lomba alefa kely ihany mba hifanampy aminareo amin'ny sakafo fa tsy afaka hianterina 100 isan-jato le zaza tsy maintsy hinana goûter kely le zaza koa amin'ny mahavakansa azay mba mety misy fitsiritan-javatra maro samihafa any am-toerana fanaovana vakansa fa mahavita an'izay ve le raha aman-dreny am'izao fotoan'izao farany akaiky zay raisiko zay ohatra eo eny Arivomamo ohatra ny Analavory eto de manao kopakopa-tanana ny Manazary maheno tsara nareo ny MBS miara-manonja de kopakopa-tanana lavitra zany rina miarina arivo zany fa maheno atsika tsara Manazary dia kopakopa-tanana ho atsika rehetrarehetra any zany satria misy namana vo avy any zokobetatelo moa zany de anaovana an'izay kopakopa-tanana zay fa akoatran'izay mba manao vakansa zay ny ankizy satria iny nge no meritena n'le résultat annuel an'le zaza malagasy de mba manao vakansa miala sasatra za moa zany tsy adevitra tsony hoe de ho any amoron-dranomasina satria tena le fahefany vidy mihitsy no mibaiko an'le ray aman-dreny fa zao ihany koa fotoana zany zao tokony efa hoe anangona fitaovana ameloa le ray aman-dreny ny mpianana fa tsy afaka mahangona fitaovana ameloa satria tsisy le moyen koatran'izao zao raha isika mipiasa ny commune tokony mba nanao fety nge le mpiasa ny commune 25-26 juin menaka vary de fatatsika rehefa 20 jona ohatran'izany izy moa tsy nanana an'izany privilège manokana zany tamin'ny andron'ny ray aman-dreny taloha fetony 10 io tsy tapaka mihitsy ny ray aman-dreninay nitondranay teny Betongolo de le mandeha am'le para reny de le manao an'le kermesy atsapaka de mahazo ganagana misy foana ary ganagana marobe anaovana atsapaka tam'izany azona an'le loka ganagana ny tiako tenena de lasa mba tradition le izy mba hoe miloka ganagana rehefa 26 juin fa zao firy am'ilay isa tokantrano na vitan'izany tam'ty 20 jona ty firy amin'ny isa tokantrano karakasy ary avidinako tena mampalahelo efa azy de José Nerine esorina le Margrethe Canard iny no vidin'ny olona iny amin'ny kilo satria mba moramora 8 000 ariary 9 000 ariary 10 000 ariary mampalahelo le zava-misy am'izao fotoana zao de le mpiasan'ny commune zany tsy nanao fety ara-dalàna satria raha ny tokony izy tokony nandray vola jona tsy nahavitan'izany aty amin'ny 10 juillet mbola mitaky karama mois de juin taizany tamin'ny mpiasan'ny commune no nisy an'izany fa zao le izy vokatry ny fahantrany zany rehetrarehetra zany contribuable menatsiny hoe tsy nahalohetra ny vahoaka fa gestion anao eo anivon'ny fitantanana n'Antananarivo renivohitra tsy mandeha araka ny tokony izy ihany koa na tiana na sy tiany zany efa nambaratsika fa miliara nge mivola lalaovinao hoe mitovy amina département ministériel anankiroa mivola lalovina ao amin'ny commune urbaine Antananarivo renivohitra 29 milliards d'ariary ny tenen'ny Clémence Raharnirina zany à peu près 30 milliards d'ariary fa any 90 milliards d'ariary any hoany no mbola mety ho tadiavina zany miresaka budget primitif tsika am'izany de raha mijery budget-na ministère angerina moite an'izany any amin'ny ministère sasany any dikan'izay départementa roa no atambatra mitovy an'le budget le commune urbaine Antananarivo renivohitra fa zao mampalahelo tsy mahalokarama le commune urbaine de hoe vokatry n'ilay vahoaka tsy mandoa hetra ka rehefa tsy mandeha ny hetra de inona moa ny azo atao sy ny sisa mora no miteny an'izany fa indisina pauvreté zany mantra vahoaka n'Antananarivo renivohitra zany satria betsaka no antony tsy hahafahan'izy ireo mandoa hetra ara-dalàna de fandresahantsika teo ny lafin-javatra rehetrarehetra zany ka raha tsy mahaloa hetra ary le vahoaka azotsika tsaina zany iza no hividiny entana ahoana ny fidiny vola eto Antananarivo renivohitra compliqué be le situation de mba mekenareo mpitondra fanjakana za tsy hitentsony hoe ny avy-indrananareo fa mba ataoko somary maivamaivana ny fomba itenenana an'izy ny tena tsy fahaizanareo mitondra tsy fahaizanareo mitondra tsy fahaizanareo mitondra tsy fahaizanareo mitatana tsy fahaizanareo mitatana mahatonga an'izany rehetrarehetra zany mal géré mauvaise gouvernance isokajinany zany daholo mahaiza mba miaika anareo fa efa mitohaka ny tendany efa tonga ao anaty lapa ny tanàna Antananarivo ny fahantrana
indisina pauvreté ho azany resahako zany. Aza-pijalina ny mpiasa e, ny mpiasa ny mamelona ny fitantanana ny tanàna, ny mpiasa ny mahavita manao ny recouvrement rehetra sy ny besoin amin'ny vola ilain'ny commune Antananarivo renivohitra. Ary matokoa mpiasa miasa de mieritreritra izy zany fa totopeny mérite salaire. Fa zao ny zavatra iainantsika zao rina. Ohatrany antsika zany de tozora afara ny teny hoe mantra le malagasy, tsy manambola le malagasy. Le vola eny am-pelantanany le malagasy mihitsy ny tsy misy. Zay le extrême pauvreté. Na tsisy lanjany. Ka raha tonga eny an-tanany raha tsisy lanjany ko. Tonga de ripaka. Et comment se fait-il ianao manana 20 000 ariary? Etanao le 20 000 ariary un dimanche. Ina no azonao amin'iny? Te hiloka henomby ianao, ny henomby efa 20 000 ariary ny kilo. Te hiloka poulet de chair ianao, 18 000 ariary ny poulet de chair amin'izao fotoan'izao ny kilo. Le poulet de chair riny 5 000 ariary, 6 000 ariary teo aloha teo. 18 000 ariary izy amin'izao fotoan'izao. De raha hividy atsasany ianao zany, sitrany mba mihinana nofinofina koa kely le vavan'le fianakaviana, tsy mahampy anefa zany. Hividy voanjobory ianao, 20 arivo rangahy kapoka ny voanjobory amin'izao a. Hividy haricot vert ianao, 4 000 ariary ny kilo ny haricot vert. Inona foana ary no ataon'le vahoaka malagasy? Indro manoatra an'izao fotsiny ty le vola, de maketo mivarotra ray, de maketo mivarotra ray, de jifa, lany le 20 000 ariary. Mandeha tongotra mody. Tsy afaka mividy vary amin'ny gontsony le vahoaka. Lasa mividy vary ray kilao androany, atsasany. Fefany, gaga be nahita, otry. Atsasaka ny kapoka raha ny ananana. Vidy vary fefana atao sakafo vary sosoa ariva. Mais vraiment. Tena gaga anao, hoe fa hoana. Vary fefana de siramamy 200. Zay ny ilofana. Fantatry le mpitondra fanjakana ve zany e, iandro vazaha mila miaina an'izany. Mila miaina sosoa ohatran'izany izy de vary siramamy ho hitany andro vazaha zany hoe zao anefa fahasairana le vahoaka malagasy e. Zao ny fijaliana le vahoaka malagasy e. Efa ndresahako foana ty. Ahoana ny eritreretanao fetrany tetezany ANSP Filohetsy, de misy olona mitangorona be da be eo, reo olona reo de manantena entana, fa recyclage na entana. Zay nitsondroana tany amin'ny fax izay mety fomba nahazony azy zany, fa le entana de efa hitanao hoe entana manahirana. Fa zao mbola misy mividy vy, mbola misy mividy fer repassé, mbola misy mivarotra télé, mbola misy mivarotra kasety, mbola misy mivarotra bobine, misy zavatra maro samihafa varotany eny, karazana tovangy. Tavoangy no tiako tenena zany, fa karazana tovangy. Plastika. Ka na tavoangy tokaza misy mivarotra eny. Sardine, inona ny eritreretanao an'izany? Boatina sardine misy mivarotra eny. Ny kiraro. De le olona tena hitanao mihitsy hoe mitady asa ho atao, mitady iveloma, tsy fanomezantsiny amin'izany. Parce que reto mpitondra reto ve mahatsapa an'izany fijaliany vahoaka malagasy zany. De efa tsy tafahetsika intsony io ny teneny rina teo satria ampahantraina le vahoaka malagasy de tsy tafahetsika intsony. De rehefa tsy tafahetsika le vahoaka malagasy, zaraza misy Facebook de mitolona ao anaty Facebook sisa. Tsy mety io. Mitolona ao anaty Facebook sisa le vahoaka malagasy. Misy kianjana tokony atao hitolomana e, hanehoana hevitra e. Ary zany koa ngia nataony andry e, teto e, tamin'ny 2008 e, 2009 e. Mody nitokanakana ny fopofopy lazay, kianjana Ambohijatovo mba hahafahana maneho hevitra, fa efa te hanonga-panjakana izy amin'iny. Janvier 2009. Kianjany demokrasia, fa rehefa tonga teo izy nidiny le kianja. Fitiavateny zany a. Ary fatahorana ihany koa ny olona hihetsika sy hitrotra. Tenety amin'zareo na ny olona hevitra koa teny amin'ny 13 meta amin'ny fotoanandro, fa amin'izao fotoan'izao tsy mety amin'zareo na ny olona hevitra fa lazaina fa manakorotana, tsy atonina amin'ny firenena intsony ny krizy. Fa azonao natao tamin'ny fotoanandro. Inona no antony mihitsy hanaovanao fanonganam-panjakana? Ohatra, ny Jirama nanana 64 milliards d'ariary ambom-bavan'ny Jirama. Teo am-pelantanan'ny Jirama.
Tikan'izany riny, raha ohatra zany ianao ka manana société, manana ambombava, manana bénéfice net ianao, inona ny dikan'izany? Mandroso sa tsy mandroso le société? Mandroso le société. 64 milliards d'ariary net teo an-tanan Jirama. De ilaza ve ianao fa tamin'ny andron'ny président Marc Ravalomanana koa nisy délestage fa ny olona plus ny chiffre d'affaires fa ny ianao moins. Tsy mitovy ny endriky ny délestage ny resahana tamin'izany fotoanan'izany sy amin'izao. Satria ho fanatsarana ny fitaovana tamin'izany fotoanan'izany. Fa tsy hoe tsy maharaka ny famatsiana amin'ny alalan'ny solika, sy hoe simba ny fitaovana ny andekaleka, sy hoe misy potomenjera, sy hoe misy papango misaringotra ny fil, sy hoe misy vorona ny fil, sy hoe tsy ampirivotra, misy fako, be rano, tsy ohatran'izany nge le tamin'any. Satria reto olo reto manko, raha misy tsy fahombiazana, de inona ny ataon'ny litania voalohany rina tamin'ny andro Ngara Valomanana koa ohatran'izao, tadiavony ny arsiva rehetra. Mikisa excuse s'accuse. Zany ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Ka tsy mitovy ny olona nanao fandaminana mba ahafahana mandrindra sy mandrafitra fitaovana de nentina fitaovana lehibe, tsaroko tsara riny. Tapaka mihitsy ny lalana tamin'izany fotoanan'izany, asiny 2004 sa 2005. Nitondrana an'le masinina be, groupe be any Jirama, asa raha misy matadidy zany. Teto tanàna teto Antananarivo teto. Nisy ny elo lalana tsara mihitsiny. Tsy le hoe mivavy be rononona sina zero fara izy a. Ahoana zao reny? Fa le reny matsy film mampime be reny, resantsika manaraka fa nahazoantsika information. Fa le groupe be any Jirama mihitsiny no alalahana ny lalana. De nisy fanambarana mihitsy hoe am'izao ka hatramin'izao a de ho tapaka ny lalana fa lalovany ty satria ho avy lay groupe ampiasaina. Ny Jirama tompoko no mampiasa an'izany. Fa teoriana le fitaovany Jirama ihany no menao olo-kafa mitantana azy de ny Jirama ndray lasa manofa mividy. Zany nge nataony reto olona reto hoe le fitaovany Jirama ihany no anajana le Jirama de aizany tsy ho potika le Jirama. Satria efa mitombo ny samponina, mitombo ny filana. Ary ny Jirama tamin'izany fotoanan'izany, ny andro ny tantana filoha Marc Ravalomanana de efa mba nametraka fepetra ny amin'ny hoe hiezaka zay ny mba ahazony ny isa-tokantrano jiro mazava. De rehefa nandeha le ezaka satria betsaka zany. Le vahoaka zay nanao fangatahana teny anivon'ny Jirama, de dikan'izay zany tsy maintsy manatsara ny fitaovana eo am-pelantana ny Jirama satria hivarotra herinaratra izy. De natsaraina ny dekaleka, natsarainy tsy azo mpaniry, natsaraina telomita, natsarainy mandraka, natsaraina mandroseza, na jiro na rano. Zay le endriky ny délestage kely. Nandeha kely! Anatina herinandro vitsy de exploiter reto mampime reto. Fa tsy délestage 5 taona. Zao zany ora roa anatin'ny 420 no misy jiro mandeha any amina distrika sasany. Misy ara tsy mandeha misy 24 heures. Tsy ohatran'izany le izy e. De jerevo ny résultat. Plus nen'olona ny chiffre d'affaires, vola miditra, nanana ambombava 64 milliards d'ariary. Am'izao fotoana zao moins. Presque 600 milliards d'ariary. Trosan'le Jirama. Ary makofona an'le fitondram-panjakana fa mety misy afetsena ihany no ambadika zany tsy ferana. Subvention makany amin'ny Jirama daholo ny volan'le fitondram-panjakana. Ny ministry ny vola no miteny manao hoe ny vola tokony ho ampiasain'ny départementa 30 dia lasa subvention en Jirama. De miantona le asan'le gouvernement, non, le départementa 30 anatin'le gouvernement. De presque zany ny ankaran'ny budget de l'État lasa subvention ny any amin'ny Jirama. De raha totalitsika nandritra n'izay efa taona mahery zay, efotrinina no total ny subvention en Jirama. 10 000 milliards d'ariary.
fahaverezam-bolana izy zany fa raha zany no nanaovanao infrastructure ngeza be fa tsy nanaovanao spectacle na amin'non'omby zay sy tiavana tampave vaty fototra tsy natao kianjanakola WC public antokananao fa raha mba neritreritra lavitra ianao nanana vision tsara ianao zany ny tena amour de la patrie fa tsy mampimapy mikely oatra zao zavatra ataonareo zao de mba nanana ntsindro lavitra nareo miala teo nareo ialonareo mo afaka 10 andro fa 220 andro andrano ny elanao raha pisy de 10 andro ho asitsika am'izay manko io ho apetatsika am'izay zany le famantarana an'le andro tokony elandro iny 10 andro rapitso zany izy ny tokony ala tia niteriziko ty mipirofo matsy resaka jirama teo ty varotsila misy ty 3D animation marcheuse 40 mégawatt centrale thermique izy io navoaka ny rinany tsy ambaratelo ato am'ty zay ihany arahana tamin'ny varotsila no mitantarany zavatra rehetrarehetra tamin'izany fotoana andrano anaovantsika vision kely ty tsika tamin'io de jerevantsika ty jerevantsika ty de ho alefantsika ty amin'ny fotoana manaraka fa tena misaotra betsaka an'reny satria misy proof zany tanantsika zany tamin'ny andro Flomar Karavalomana ty niaraka tamin'ny varotsila tamin'ny andro Flomar Karavalomana ty misaotra betsaka an'reny anaovantsika visionnazy kely io de ampiaintsika ho an'ny vaoka ny hijery an'izany ka io le fahampiteny le jirama ao daholo mandeha favoritisme koa tsy ferana ny abus de pouvoir ny abus de pouvoir moa zany de eo le facture fictif zany zavatra iainana na mahapotika an'le orinasy zany resaka népotisme prime exceptionnel la aiza zao am'izao fotoana zao le 1 milliard 200 millions d'ariary efa any bianco paky ny raharaha ahoana momba an'izany tafatsoka fotsiny le DG anankiroa zay fitondram-panjakana ny nametraka azy fa tsy Andriamatoa Mar Karavalomana sy ny team sy ny RMDM matompoko fitondrana SMPL ao aty samy mameno ny posiny de lasa hafa le SMPL ronono taloha fa SMPL ty samy mameno ny posiny de lasa sous forme fotsiny ny ST fa tafaporotsaka foana le olona de tampika eo ianao manao jirama shop fa nga tsy mahavita azy ny direction ny approvisionnement anao de aiza rina iny ianao compteur câble ampoule tuyau sy ny sisa lasa any amin'ny jirama shop ianao no mividy iza mitatana an'le jirama shop iza name an'io marché io tsy isika fa fantatra ny olona tompony sy mitatana an'izany aiza daholo reny trano reny fa naninona reny nahazo an'le marché zay ny tian'le olona satria efa elan'ny tsiriritana atao daholo zay elan'le secteur stratégique rehetra eo ampelantanany malagasy na ny banky io na ny resaka mine io na ny resaka télécommunication tonga hatraty amin'ny énergie de tsisy anao tsony zany ry malagasy tonga saina am'izany venao sa sy tonga saina e nefa zany jirama zany reharehatsika izany tsy malala direction communication eto 67 hectares zany ay direction ny resaka commercial any atameny zany miaraka amin'ny letry ny dispensaire sy le resaka mutuelle miaraka amin'eo ny approvisionnement ay akato fotsy resaka informatique sy sisa ay zany etsy atsahavola e ny direction générale ny finance ny ressources humaines logistique sy ny administratif ay zany eny amin'ny Foibe eny Ambojatovo e izy ino nanao ay eny Mandrosezy inona ndray ny anala mahitsy fantatry malagasy tsy enjery zany fa efa mipotipotehanareo le izy am'izao fotoana zao mba fiereriny olona hoe mpiasa ny jirama mahazo jiro ny jirama miditra ny compteur anay jiro miditra ny compteur ranonay ity ny devis efa vita de any amin'ny jirama tonga ny jirama mandondona metaka jiro tompoko ireny miaraka amin'ny fil miaraka amin'ny câble miaraka amin'ny compteur eo ndray miaraka amin'ny tuyau sy ny rehetrarehetra zay efa voalohanao tany amin'ny jirama ny devis momba an'izany fi zao de anao ery amin'ny jirama shop so sy ny sasany zany e ka izany tsy potika le jirama
de miresaka ianao saofika, miresaka ianao iny projet an'olona zany fa tsy projet anao, fa rantsana projet an'olona zany na intsinjo lavitra ny olona varotsy lahy io naseho an'ireny io projet am Filomar Karavalomana zany, andekaleka projet n'Andriamatody Deratsiraka zany, nitondrany Filomar Karavalomana fanatsarany zany ny amin'ny alalany fitaovana lehibe, ary efa misy lavaka be ao atonina turbine efatra be mihitsiny, satria ny rano iny avy any ambony avany de mikarapoka aty ambany aty de ahodin'ny turbine de efa misy mandray an'iny ho mivadika herinaratra, de zay le transformateur rehefa avy eo de iny vatsina am'le RIA réseau interconnecté Antananarivo, de mampiditra an'le le milina be fotsiny zany ianao ao anatin'le lavaka be any Andekaleka zay efa nomanina tany tamin'ny fotoan'andro. Zao raha ny rano ritra. Asa ny Hollandais no niaraka tamin'ny fitondrana tamin'ny fotoan'andro angamba ny nanao an'izany, zany projet zany. De nitondra an'izany ny Floddy Deratsiraka, nitondra fanatsarana koa Filomar Karavalomana, nitondra ihany koa Ngara Jonary Mampiana, fa reto tsy nitondra reto indray ny matikambo sy mizesta. Izy namotika dia avy le tale, oh zay koa nge bagaga fa zay koa mba tapaka ny jironay fa io tsy mifidy hoe ny orange na ninona. Tsy hoe samy kopy fa mody mitapy, fa tena mody mitapy. Tsotro zao mihitsiny. Rehefa avy namotika le orinasam-bahoaka. Firifiry zay malagasy mivoaka tany votovorona zay. Pour être ho teknisianina ny JIRAMA. Mba hitazomana an'le fierté nationale, mba hitazomana an'le hoe anay io. Fa aiza misy atsika am'izao fotoana izao. Fuite de cerveau izy ireny. Tataka mihitsy mivavany riny eto miteny an'izany. Mitsoaka daholo nge le tanora sy le malagasy e. Satria tsy mahavelo eto. Nisy document jerevako teo rina tamin'ny forum économique mondial. 9 euros. Ny karama par heure en Australie. 9 euros. De ndany ianao calculeo rina fa za tsy samy calcul fois 5 000 ariary ny euro ray, 45 000 ariary zany. Par heure isan'ora. De misy any amin'ny firenena sasany any Europe 6 euros. De misy sasany moa zany 4-5 euros par heure. De total io satria ny heure tokony iasana ara-dalàna adiny 8. Io fa nandray masininy riny. Marary eo ny lohanao amin'ny tsiroritra ny volan'olona. 45 000 ariary. De zay ampitombo 8 e. Isan'ora. Zay ampitombo 8 rina. Ampitombo 8 zany. 8 heures. Satria ny anazy mandeha par heure. Fa ianao eto, mifoha ianao amin'ny 4 maraina mody ianao amin'ny 7 alina. 5 ariary ny any ambalahanao. 360 000 ariary. Zay zany journée. Zay journée. 360 000. De zay fois 30 jours. De ndondray atao fois 30 ray. Marary eo any lohanao mitsiritra. Niraisin'olona ray andro, niraisinao ray volana. Tsy mbola raisinao ray volana ary izy fa 540 andro. 10 100 000 ariary. 50 millions. 50 millions de francs zany. 54. 54 any. Millions de FMG. Isam-bolana. Ay. Ary mba ampe mandray vola ohatrin'ny isa-tsegonda. Sy mba ampe. Isa-tsegonda. Isa-tsegonda. Ny anazy mitovy ny vola raisitsika amin'ny fanamboaran-dalana 200 millions d'euros. Contrat ray. Isika 40 millions d'euros omena anatin'le fonds élargissement crédit fake. Fa zao sous conditionnena. Reto. Sous programme zany tsikako. Amboariny JIRAMA, amboariny zao, manaovinareo bonne gouvernance, état de droit nareo, ny resaka transparence nareo de ny resaka code minier nareo tokony zao natsarainy amin'io baba. Tiny enveloppe. Mahazo kely 40 millions d'euros nareo. Tena mialatsiny amin'le fiteny. Tsy pazany kely. Zay le izy. Masoreny e. Ka zay le fanjakany e. Na tianareo na sy tianareo zany nareo. Pitehanareo le fiainana. Ahoana ho any eritreretana hoe ohatran'io sisa le JIRAMA. Ahoana ny eritreretana an'izany. Teny ohatrany hoe volomborona sisa, zara fahanarana amin'ny toetra sisa. Fa vorona azo natala raha tsy maty de mifohifohy volo le JIRAMA.
eo de atotry nyzao ndray de solona le DG de manao appel candidature de zao ndray manager de redressement. Inona ny anarana ovovainareo teny anglisy daholo manao organigramme fopifopilao. Ida inona manager inona chief lady. Fa mitondra anakaizy zany. Ny karaman'le directeur ray ohatrinona le manager de redressement. Mino fa any 100 millions de francs manodidididina mihoatrany plus avantage. De iza ndray no azo an'izany. Ny olona ao apetraka amin'izany. Nefa nareo teo raha nanendrolona ho directeur an'le jirama. Fa inona? Lazaina fa nangalatra le olona nenjehana teny ambiany koa. Zay miara-miasa amin'reto koa aloha zany de miomana. Rehefa anao sonia ianao amin'le zélonnaire de tonga de omany ny tongotra anankiray ary mba ny atsinanana. Tsy haiko nahitanareo ny paozin'ny tongotra ko ato. Vao manao an'le zélonnaire ianao de manao sonia. Paf. De efa tonga de tongotra ao anankiray ataovy manao ohatr'izao. Fa zay le fanjakana. Rehefa tsy mirandra service aminy ianao. Tsy manaiky ny besoin ianao. De ahitany herika ianao zay. Ahitany hirika ianao zay. Tsy namana ny ohatr'izany. Tsy azo enterana ny ohatr'izany rina. De ilaza ianao fa vokatry ny ady tany Ukraine sy Russie nahatonga ny jirama potika sy mahatonga ny délestage. Mais non, tsy marina zany. Fisaka gestion anao zany. Olona ny apprevenao amin'ny resaka facture. Tsy araky ny quantité livré ao anaty fanarahana ny avenao sy ny sisa ny vola, non, ny jiro livrenareo, ny herinaratra livrena. Raha miresaka 40 mégawatt, 40 mégawatt ve livren'le société? Mais non, 20 mégawatt. Fa zao, rehefa mandoa an'le facture ny jirama, tsy maintsy 40 mégawatt ny aloha ao. Zany ka. Surfacturation tsy tany saina intsony. Tena tsy nieritreretana hoe zao le izy. Reto olona reto teny amin'ny 13 mai 2009 de hoe reto zany ny tena hoe tena ilay be avita zavatra raha ny fanambarana nataony. Ohatr' zany izy 2013-14, ohatr' zany izy 2018 de mbola iny ve nor malagasy. Fa mbola azo antenaina zavatra ambaran'ireo olon'ireo. De mba tonga avasaina. Zay le teneninay hoe révolution électorale ty fifidianany ty. Fa izoany mihitsy. Tsisy mamerina ihany rajoelina zany tsony eo. Amin'ny alalany latsabato ataonao zany. Azotsika tenenina zany Tsika kosa nefa tsy miteny ianona vidinana, ianona vidina. Amin'ny fotoana tokony tenenana an'izany tsika miteny fa tsy zao. Fa zao tsy mamerina azy aloha, zava-dehibe zay. Be loatra le fahampitehana an'le firenena. Tonga hatrany amin'ny commune urbaine Antananarivo renivohitra hoa. De hiteny venao fa noho ny ady any Ukraine sy Russie de tsy mandray karaha mampiasa ny CIA. Tsy marina zany Fa resaka mauvaise gestion zany rangaha. Resaka mauvaise gestion zany. Anticipation be da be tsy ampy zany. Tsy nahy prévoir na situation nareo. Hoe zao io afaka iambolana, zao io afaka 12 mois. Fa namen'ny paosinareo na maikanareo ao anatin'le fanjakana SMPL hoe samy mamen'ny paosiny de lasa. De toizanareo le izy am'le hoe vary be menaka ambany labasy midira zay mbola tsy ninana. De mampiditra kamakama samy hafa nareo. Iza, rayanina ve? Iny kosa aloha namentsika katikata raha tamin'ny propagande. Mba alo kosa izy mba 6 mois. Ay, eny tsy maninina mba mahazo kely eo izy récupérer kely eo le volana. Rayanina ve? Tamin'izay nandeha tany ananina de namme carburant kely 30 litres iny. Tsy mampaninina meo azy le marché ry. Na tsy mahay nininina amina resaka foto-drafitra sara. De mahazo marché. De le entreprise zanatany tananao an'le fera, pitera. Rayanina, reny kosa mpandrara zao. Tamitsika tamina fotoana ohatran'izao nila vary taria, de ny réquisitionné-tsika de nitenentsika, nareo mamoa vary 5 tonnes, eny ary, omeo an'zareo le marché ohatran'izao. Zany no fomba fiasao. Zany no fomba fiasao.
de zao nefa rany le firenena riana ka eto zany de hoe tsara ny fanio-kevitra ataontsika naty Facebook tamatsotra sosialy satria efa rerakintsika tsy mahavita mitolona tsony any amin'ny toerana tokony hitolomana misy an'izany daholo nge maneran-tany riny e ny trocadéro misy karazana avenue ahafahana maneho hevitra arakaraka ny fomba faneho-kevitra fa manino eto Madagasikara tsy afaka maneho hevitra de complice miaraka amin'izay le fitsarana sy le mpitandro ny filaminana de ampiasaina le préfet sy le chef district tsy azonareo atao miditra ary satria matahotra hoe io vahoaka mivorivory io sao de ivadika io oetsy bahoaka anohitra atsika satria zareo nge efa resy lahatra le mpitondra fanjakana tsy mipasy lahatsoratra moa navoaka ny la gazette de la grande île mbola miasa foana izy en ligne de hoe efa manomana fitsoahany reto olona reto ary mahafatatr'olona maro be misy tsika zay aloha tena tsy miteny tsony tsy sidika izy am'ty tsony iza no endasinareo aloha mandamindamy mabainina aloha no mifampiresaka tsy mipasy tsony io tsy tafavoaka tsony io nefa izy ao ihany mbola miletra n'le avantage sy ny endamin'ité maro samihafa izy sy le karama mbola ambany labasy izy mihinan-kanina tsara mbola mihinana n'le rokiso amin'ny mandivato izy amin'io lany iny hampivondray efa mizihatra be ny kibony miatony sasany efa manotry n'izao ny sasany ngena ndray efa tsy afaka mamindry efa voko be mbola mitady sase any izy hoe taty fa hitondra henan-kisoa hody misy olona mipitrapitra be da be nefa ry miandry tsy mbola tafiditra fizy eo ambany labasy fa izy aveo fa mba misirika kely miresaka manolona satria tsisy vary le tsisy vary sy henan-kisoa sy henombo le vava-doza tsy mamelo ty nefa izy mihinan-kanina am'letra ao misy anarany iny le sase le hitondrana an'le zavatra iny misy anarany iny kitapony lala azadonoana kitapony lala ozy zay le zava misy am'izao fotoana zao ka itsika manaitra foana fotoana zao hijoroanao ry malagasy mbola afaka miteny venao fa anao Madagasikara mbola afaka miteny venao fa hiady ho anao ny mpitondra am'izao fotoana zao mbola afaka miteny venao fa anana anjara ho avy mamirapiratra ny taranakao raha mbola ireto mpitondro reto no mahazo fahefana sy mitotana ny firenena anjaranao no mieritreritra an'izany raha tsy ny valina de mijoroa amin'ny anjara tandrifinao aza miteny satria efa ao ry rina ao ry faniry ao ry député fetra ry député mamy ry député jery ry député rastany ny député todisoa ny député rambosalama ny député feno ny député Alain Tsimbazafy ka efa reo ny solo-tenanay fa tsy maninona député Rabekijana député Michel sy ry député José ry tonton Moté efa any reny kinona moa ny akarana eo tsia masahi mijoro amin'ny fotoana tokony hijoroana miteny amin'ny fotoana tokony hitenenana misaina amin'ny fotoana tokony hisainana de maka fanapahan-kevitra ny rify amin'izay fa reto olo reto olona tsy azo mena fahefana tsy azo mena fahefana reto olo reto fa tena manimba firenena ary mamotika vahoaka nataony reto olona reto la preuve zavatra iainantsika zao isanandro sanandro ka io moa tsy vita mora rina so de mieritreritra fa hoe vita mora ny raha ny kongo ny tifitolona tany aloha nanao tuerie de vita mora iny rehefa mialo eo nareo menao resaka tamin'ny farafangana tany amin'ny fonja fandorana tranon'olona nataonareo tany Anjorobe Akazobe sy ny rehetrarehetra tany ny tifitra nataonareo tamin'ny antokotiko Madagasikara tany Antsirabe tamin'ny congrès partre zafady resaka Colisée zafady ny tany angalarinareo rehetrarehetra amin'ny namanareo sy ny rehetra io mampitaraina ny olona mampikaikaiky ny olona tsy miainara-dalàna le malagasy mitaitainy isan'andro lasa ndray zao hektara lasa ndray ny ary satria ho ny ray anina zao ny andraikiny de tsy afa manoatra le vahoaka misy dikany daholo zany amin'ny vanim-potoana rehetra fa zao mbola anatin'ny tolona aloha isika manapaka an'izao tady zao tsy possible atsony ny anohizana ny tady
miaraka nyreto mpitondra fanjakany reto dia zay io andehanantsika io ka anamafisana an'izay resaka rehetrarehetra zay rina de zao ny fahatongavan-tsainy voaka malagasy everitsika io zava-dehibe mazava ny tenin'Andriamatoa Julien André Morasata ahoana ny eritreretanao fa taux de scolarisation 90% tamin'ny andro ny filoha Marc Ravalomanana zany hoe ny référence raisitsika 2008 foana 2009 moa efa 3 volana tsy nahavitana any ninona firitsony iny fa fandaminam-panjakana ny natao tamin'iny tamin'ny reto mpanonga-panjakany reto ny intimidation ny diabolisation samy hafa efa crise politique iny fa 2008 mibara raisitsika zany 90% taux de scolarisation zany ny fahafahany zaza malagasy miditra tsekoly efa ambony be ne zany riny efa tsara tare zany fa zao izy am'izao fotoan'izao ny dirikampy Julien sady adeo zany fomba fiantsonay daholo zany azy Andriamatoa Julien André Morasata 40% zany hoe ny 70 isanjaton'ny zaza malagasy isa no mba tafiditra tsekoly de azotsika tsaina ny 80 isanjato zany lasaiza de ataotsika le 90% le 50% zany moitié ny zany riny de plus lasaiza ireo zany indice na pauvreté daholo zany rehetrarehetra zany rina rabe mananjara tsika rehefa aveo mbola andefa video fa misy tsy nahita na misy manontany hoe alefasy mba hapahany tamin'le fanio-kevitra nataondramatoa Faniry Soherinaivo de alefatsika eo rehefa aveo fa mivonon'ny faly eo le izy eo amin'ny 20 minitra mahery eo rina de ao anatin'izay le hoe fantanina mipetraka aminy a ny nanesorana azy tsy ompy tsara de mitondra fanazavana izy résumé ny atsika zany zay faharoa ny hoe iza no langatany anao débat aminy am'ty tontolo ny resaka fitsarana indrindrindra resaka nationalité sy insisté de valiny ao zay de fahatelo tena fanazavana teknika momba an'le nationalité zay a an'Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina fa mety manakambara kely ihany rina de hitsofoka am'izay adevitra tsika rehefa aveo e mbola manakambara mihitsy satria mandrapatonga zay fikarakarana ny horonan-tsary ny fanazavana hoentin'ny madame Faniry Soherinaivo zay a dia fampitana aloha tsy maintsy atao foana zao le isy tamin'ny 2024 nisy ny fanonganam-panjakana de tao arinan'izay a rehefa mipiretin'ny avatsa mipiretin'ny avany velany sisa dia nisy ny tetezamita de tao anatin'ny tetezamita io le nitenenina le hoe fiaraha-mitantana ny avaty amin'ny président Marc Ravalomanana nanana olona tao anisan'izany ohatra hoe ny Andriamatoa Botozaza reny tao farapitaina ny aty amin'ny 324 ny fiaraha-mitantana tamin'ny tetezamita de mbola ratsy lavitra nohony tamin'ny fiaraha-mitantana tamin'ny tetezamita ny fiainan'ny malagasy am'izao 324 zao zay efa hifarana ny fotoam-piasan'ity régime ity mbola ratsy lavitra raha ny résultat ampitaina tamin'ny 2024 zao ny tiana ho tenenina ny mpanona fitondrana ankehitriny mantsy rehefa mitondra fanazavana de ozy ry zareo hoe ka tamin'ireny tetezamita reny ene tsy nafahana nanao ininona fa niaraka ny tantana tao de zay ny antony hoe tsy tena hoe ny songadinana tamin'ireny hoe tsy de afaka nanao ininona loatra satria resaka transition resaka zao zay ny makararendony olona fa vao miresaka hoe transition zany tsy afaka nanao ininona tsy hisy programa hoe ahoana ary ny am'izao nareo reriny ao nareo manana ny fahefana ny régime am'izao zany ianareo manao fanendrena ny mpiasam-panjakana ambony hatramin'ny misy conseil des ministres mbola misy fanendrena mpiasam-panjakana ambony nareo no tompon'ny familiana za tsy hiteny hoe tompon'ny lakle fa tompon'ny familiana raha fiara zany de ny mpitondra am'izao fotoana zao zany hoe ekipan'ny Andry Rajoelina daholy de inona indray no ialana bala ny alany bala te hoe de any Ukraine araka ny efa nitenenina teo tsy ady any Ukraine zany ary ho ady any Ukraine io nga mbola ho tampitra mbola hito io mbola tsy fantatra ny efarahany io Ukraine raha mitadiditra ao amin'ny otanina zao amin'ny vondron'ny Atlantika avaratra de manoloana an'izany zavatra zany miala bala de manadio tena tsy mety miaiky mihitsy hoe tena mba miaiky hafa amin'ny malagasy mantsy zany hoe miaiky zany hafa mihitsy ny fandraisan'ny malagasy hoe
tena hoe mba miaika zavatra fa no andraisan'ny malagasy an'izay fa malagasy rehefa ianao efa tsy mamely efa tsy hita zay vokatra kanefa mbola misehoseho etseroa zay tsy tato amin'ny malagasy mihitsy zay de ny any ivelany am'izao fotoana zao any mahatonga an'io fihetsika io le hoe tsy pazany kely zavatra kely no teneny zao aloha ny efa vonona amin'ny resaka fifidianana io zao ny efa vonona zao fotsiny aloha ny efa vonona aloha fa maninona ny internasionala ny raisam-pirenena manao an'izany satria le fomba fiasan'ny mpitatana eto Madagasikara manahirana andry zareo zao efa matapitrisany ny tratran'ny tsy fanjari-tsakafo efa matapitrisany no hiatrakan'ny kere de misy ny fanampiana avy any ivelany manampy banky raisam-pirenena zao hoe ny raisam-pirenena manampy zany amonjena an'ireo olon'ireo inona zava-misy manodina ndray le fanampiana avy any ivelany de tsy menatra ve isika eto Madagasikara amonjena an'ireo olona tratran'ny kere amonjena an'ireo olona tratran'ny tsy fanjari-tsakafo sy ny ahitany mahery vaika any amin'ny faritra Grand Sud de Madagasikara ozany fitenenan'ny any ivelany any de misy manodina indray le izy misy mivarotra ry ananina ry kivony vahiny inona ihany ara nanaovana an'le malagasy tsy ny vahoaka malagasy ny diso fa le fomba fitatana eto amin'ny firenena no tsy araka ny tokony ho izy misy manodikodina indray de inona ny fanazavana enao vany ananina any isokatra ny fanadiadiana mikatona izy amin'iny misokatra ny fanadiadiana nefa mikatona ny tena marina mikatona izy amin'iny le adevitra no mikatona hoe aza tohizana tsony le izy mantsy ohatry le adevitra le jirama matsapanery zareo hoe tsy mety le izy sady mamenatra amin'ny manala baraka zavatra amonjena olona efa tratran'ny kere sy ny ahitany ery mbola misy manodikodina ihany inona ny tokony izy aloha tonga de itsiny eto zany zay tsy hoe ampianatra fa raha raisiny sasany hoe misy mampianatra de raiso any zay fandraisanareo azy any vo miainga mihitsy zay zany ny tokony ho izy vo miainga mihitsy reny fanampiny reny vo miainga de efa tokony mipetrapetraka daholo ny balizy isan-karazany mba tsy hahafahan'ny ratsy sy mpanao asan-demony hiditra ao anatin'ny fanodikodonana zany hoe any am-piaingana mihitsy zany de efa misy zavatra tsy mety eo amin'ny fomba fitatanana de rehefa mandela izy de matoa zany tafapiritsaka misy afaka mivoaka ary misy mivarotra ary misy maka tsy tonga any amin'ny tokony atefany de enao zany no tsy mahay mitatana manoloana ny toejavatra tahaka zany de raha zay zany ny zavatra misy tokony ametra-pialana zay tompony andraikitra isan-karazany miandraikitra an'izany zay ny lojika fa tsy sarotsaromana hoe isokatra ny fanadiadiana le hoe isokatra ny fanadiadiana misy endrika fanadiova-tena ao na manafaniry misy endrika fanadiova-tena ao fa rehefa tonga reny fanampiny reny de efa mametraka ianao zany alohan'ny aingany para-patonga any am'izay tokony andehanany de efa mametraka ianao zany ny fiarovana mafy be maninona moa tamin'ireny le tany Turquie sy ny rehetrarehetra reny afa-tsy le tany amin'le toerana misy an'le ady atrano tany Syrie hoe ororo tany de nisy fanampiana raisam-pirenena fa vo miainga mihitsy le fanampiana amin'le convoi amin'le camion de efa mipetrapetraka daholo fiarovana tena hoe blindé ny tanjona de hoe tonga ary maninona ny eto Madagasikara sa ny eto Madagasikara tena diso may loatra napetraka ao aza amin'ny balizy hitany zalahy foana ny ialana amin'iny zay le izy namana faniry ndahoary zava-dehibe zay fanazavana ny entin'irina zay satria tokony ny fanjakana mihitsiny no hiaro an'ireny fanampiana reny satria tsy maraka nge le fanjakany ireny no sehatra hivelomana iainan'ny olona zany mba ino mo zany avelona azy ianao efa ampina nefa de enao ndray lasa foto-tsakafo ao le fanampiana fa tsy hoe fameno-tsakafo zay nge le olana am'izao fotoana zao hoe efa naka ohatra masera tamintsika teo taloha hoe reny zany fameno-tsakafo ny anton'ireny zany de hoe mapisipis calcium mapisipis erystanjaka ohatrohatran'izay de misy fizarana voldronono fizarana menaka fizarana biscuit ohatrohatran'izany akanjo
reny zany tsy antierana fa hoe anisa manatsara satria misy aledy sosial koa nga ny velany any de mba misy fitaratra ohatran'zany aty amitsika fa zao le izy lasa foto-tsakafo de misy manodikodina de misy manodina palahelo fanampiana avy any velany de misy manodina eny ara fa ifanampanantena moa zay sy rina teo moa zany hoe alefa kely le sombon'la efa nionkevitra raha matao faniriso herinaivo zany a de betsaka ihany koa tsika no any amin'ny faritra any zany hoe mba tiana aheno tsara amin'izy satria mety misy tsy naharaka na salavo zany a de omena zany tsika fahafahana mba anaraka an'izy a ny fitian'ny faly sy onja amintsika ao anatina minitra vitsivitsy le izy a de samy mandray am'izay raisiny ao anatin'izay fanazavan'zay tsika de rehefa vitsy zay moa zany a de mbola hamarana tena marina ny fandarana zay sirena amitsika zany satria vo tapotra ny lera vao tapotra zay faniokevin'izay ndahoara faly tena lazaiko zany a fa tsy ara-dalàna tanteraka ny fanesorana na omby tsara ary raha patsahivoko kely a dia tamin'ny rara tanamasoandro teny Ambotrimanjaka no nanomboka naneo hevitra ny sakana ny fanesorana tsaradrarina androapona teo Ambotrimanjaka rehefa ny sakana zany ary nanentana ireo olona hiadiny zony ary tsy anaiky mihitsy hoasorina akitsy rano tsy manara-dalàna de teo koa nahitako fa tsara-dalàna kay le expropriation zay saika nokasaina ao atao ary de nametraka fitoriana avy hatrany teny amin'ny cour pénale internationale izay pour expropriation abusive ary izany expropriation abusive zany dia miendrika crime contre l'humanité rehefa nanao an'izay fihetsika zay izahay ary nampafantarinay any fanjakana malagasy zany tonga de coup de téléphone azoko avy amin'ny SGP Dinandremaoly izay naniraka olona ny tenena hoe ajanony avy hatrany ny fisakananao ny tanamasoandro io raha tsy te hoasorinay tsopy tsara ianao ary hoalainay tany à Frantsa ho annulenay visa-nao ohatrao mihitsy moa le fiteny tamin'izay hoe un simple coup de téléphone nataonay de annule visa-nao ary voatery ody atianao ho alainay ihany fa ajanony ny fanelingelenanao an'io tanamasoandro io de navaliko moa tamin'izay hoe mialatsiny fa tsy fitohizany Ambotsiroatra akory ny Quai d'Orsay sy ny Élysée aty ka tsy maintsy tohizako ny zavatra teneniko ary tsy maintsy tsy ho avelako ianareo rehefa mbola mandika lalàna raha tianareo tsy tentsony de arao fotsiny lalàna ajao fotsiny zon'ny malagasy de mangina amin'ny andro à la minute za tonga any Madagasikara de io didim-pitsarana izay manala anahy tsopy tsara io no atakeko voalohany indrindra satria sady tsy mitombona no tsy ara-dalàna no misy vice de procédure PDB no laviko mihitsy ny andeha hiadivana hevitra amin'ny olona izay tsy mitovy niveau amiko ny mpitsara Honoré Rakotomanana ny ministre ny justice ny ambassadeur no nangatako ifanandrina amiko raha ohatra ka hiady hevitra fa za tsy miady atsena amin'ny olona sans qualité ohatran'ireny io ramatoa izay naneo hevitra omaly ramatoa ministre ny communication io ihany no niteny tamitsika herinandro maromaro lasa zay hoe ny olona rehetra de ambany lalàna na filohan'ny repoblika izy na filohan'ny repoblika teo aloha na olon-tsotra amiko zany ity lalàna voalaza ny code de nationalité malagasy ao amin'ny article 42 ity de lalàna miatra ihany koa amin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina ka raha io voalaza ny lalàna ao anatin'ny article 42 izay iverenako ihany aloha de milaza fa perd la nationalité malgache le malgache majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère. Tsara fantatrareo fa principe général de droit io ary miatra amin'ny vahoaka malagasy rehetra. Ao anatin'io principe io de misy ny exception dikan'izay tsy ao anatin'le cas exceptionnel Andry Rajoelina fa ao anatin'le principe izy zany de very nationalité any amin'ny fotoana zay nazahoany nationalité vaovao arak'ity article 46 ity zay ovakiko aminareo hoe le malgache qui perd la nationalité malgache est libéré de son allégeance à l'égard de Madagascar. Premier point dans les cas prévus aux articles 42 et 43 à la date de l'acquisition de la nationalité malagasy, de la nationalité étrangère.
satria izy tsy ao anatiny le cas exceptionnel izay voalaza tao amin'ny article 43 izay netiny Ramatoa Lalatina Rakotondrazafy Fomaly de nilaza hoe toutefois ozy izy exception zany jusqu'à l'expiration d'un délai de 15 ans, soit à partir de l'incorporation dans l'armée active, soit de l'inscription sur les tableaux de recensement. Hono aveto. Andry Rajoelina ave incorporé dans l'armée active. Tsy nivaliny, na izy raha niteny an'izany hoe tsy nanao maramila izy ary nisafidy mihitsy tsy hanao maramila ohatry ny dadany. Hono izy ve inscrit sur les tableaux de recensement du service national. Ny olona 5 ka hatramin'ny 20 taona ka hatramin'ny 20 taona no manao an'izany inscription amin'ny recensement service national zany. Fa ny voalaza ato amin'ny article 43 io de misy hoe ne sont pas astreints à solliciter l'autorisation de perte de cette nationalité malgache les exemptés de service militaire, titulaires de réforme définitive, tous les hommes, même insoumis après l'âge où ils sont totalement dégagés des obligations de service militaire. Et aux années, dia Andriamatoa Andry Rajoelina ao anatin'io cas de tous les hommes totalement dégagés des obligations de service militaire io de tsy ao anatin'ny l'exception izy tsy mila mangataka décret satria zay voalaza ny lalàna hoe ne sont pas astreints à solliciter l'autorisation de perte de la nationalité malagasy. Dikan'izay dia very avy hatrany nationalité malagasy ary tsy ao anatin'ny cas d'exception izy tsy mila, tsy nécessaire, tsy astreint, tsy mila décret d'autorisation de perte de nationalité izy fa tonga de very avy hatrany zany satria ireo cas exceptionnel de ny olona ao anatin'ny tafika sy ny olona zay mbola ao anatin'ny fahatanyrany mbola mila manao fitsarana miaramila no mila mangataka an'izany autorisation zany. Na azafady ny article 45 izay milaza hoe autoriser oui, le malgache même mineur qui ayant une nationalité étrangère, ça mais efa manana nationalité étrangère izy akoatra mamalagasy azy de izany olona manana nationalité étrangère zany tsy hoe nangataka raha ianao mangataka de tsy manana nationalité étrangère ianao zany fa gasy ny anananao de mangataka étrangère ianao fa ity ndray zany efa manana nationalité étrangère izy zany hoe mety par filiation io na ireo taranaka vazaha métis na ireo le olona tena nazo naturalisation tamin'ny 1932 ireo no mahazo an'io mazava ho azy nefa raha ny kany dadabe any Andriamatoa Andry Rajoelina deja aloha am'le dadabe any mila ometsika hoe datina naterahany zao dadabe zao satria ny malagasy izay teraka talohany 1932 no mangataka an'ity décret de naturalisation nandritra fanjanahantany ity ireo izay nahazo an'izany tamin'ny 1932 dia very automatique tamin'ny 1960 raha ohatra ka tsy nanao déclaration de conservation, déclaration de reconnaissance de la nationalité française. Io déclaration io de tsy maintsy ataonao raha tsy zay de very automatique ny nationalité française nao ary nilaza an'izany Andriamatoa Andry Rajoelina tamin'ny fandraisam-pitenenana isan-karazany izay nataony hoe ny dadany dia maramila frantsay taloha fa rehefa tonga ny tamin'ny 1960 nazahoana ny fiverenana ny fahaleovantena dia nisafidy izy hijanona malagasy ary tsy nanao tsy nitazona an'izay naturalisation any dadabeany izay na ny dadany tamin'ny 1932 izay dia nijanona gasy tsara mariana koa de zao amin'ny lalàna sy ny loi internationale tsy misy militaire vahiny afaka manao maramila ao amin'ny firenena hafa dikan'izay rehefa maramila ianao any de mizaka ny zopirenena aniny firenena anaovanao maramila iny maramila gasy
ny dadany Andry Rajoelina dikan'izay malagasy izy a tsy namindra zany nationalité zany a amin'ny zanany. Tapaka tamin'ny 1960 zany mahavazaha ny fianakavian'i Rajoelina. Izay no mahatonga azy nangataka indray tamin'ny 2014. Izay indrindra no mahatonga ny teny hoe aleo a ireo juriste mahay lalàna ohatran'ny monsieur Honoré Rakotomanana, ministre de justice, Idéal San sy ireo olona izay mahay lalàna, mahay mamaky code sy mahalala ny atao principe de droit no hiady hevitra amiko a, fa za tsy miady hevitra amin'ireo Amazone izay ao amin'ny fitondrana izay manao samy mitondra ny argument, ny sasany miteny hoe affiliation amin'ny miaraka amin'ny naturalisation satria tsy hainy akory ny zavatra teneniny. Afangaro ny atao hoe affiliation amina parti politique sy ny filiation hoe hérédité zavatra nolovaina avy amin'ny ray aman-dreny. Raha vao ohatra zany ka hoe tsy malala akory an'le principe dia aleo tsy miady hevitra fa manjary diso le débat. Fa raha ohatra ka samy juriste zay no miady hevitra hoe ahoana raha n'ity article ty voalohany indrindra ny esprit du texte. Ny esprit du texte tamin'ny 1960 tompoko dia izao. Ny fanjanahantany izay nanomboka tamin'ny 1896 dia tapitra tamin'ny 1960. Rehefa niverina ny fahaleovantena dia niverina ihany koa ny nationalité malagasy. Ao anatin'izay fiverenana nationalité malagasy izay dia natanjaka be tao anatin'ny législateur na ny mpanao lalàna ny hoe na ianao malagasy na ianao raha misafidy zoam-pirenena hafa koatra maha malagasy anao amin'ny fotoana mahafeno taona anao zany hoe totalement volontaire, majeur et responsable ianao dia veriny malagasy anao. Io koa dia izao nadika tamin'ny code de nationalité française. Ao anatin'izay code de nationalité française izay misy an'io article mitovy tanteraka amin'io fa ny zareo moa taty aoriana nasiana réforme dia miaccepter ny plurinationalité izy. Fa tamin'ny 1960 dia tsy ekeny zareo koa ny majeur frantsay mangataka nationalité hafa. Ho antsika malagasy zany dia izao io article 42 io dia mitovy amin'ny lalàna izay nivoaka tamin'izany androany hoe ny malagasy rehetra, teratany malagasy rehetra, monina ao Madagasikara dia miverina automatika malagasy. Tsy misy acte atao zany, tsy mila déclaration, tsy mila décret de naturalisation, tsy mila décret de réintégration. Izay izay manaiky na hoe tsy manaiky hijanona ho gasy na hiverina gasy zay no manao décret de mangataka décret de reconnaissance de la nationalité française amin'ny alalan'le déclaration de reconnaissance de la nationalité française. Eto zany ny article 42 izay mazava milaza hoe very maha malagasy anao zoam-pirenena maha malagasy anao rehefa ianao mangataka. Le hoe mangataka eto dia acte volontaire, action ataonao hoe angatahana, tsy hoe niara-ny fiovana nationalité anao satria indray mandrenao nangataka dia ianao zany lasa de nationalité étrangère avy hatrany koa fa ianao mihitsy nanao ny démarche rehetrarehetra angatahana zany. Dia ny faharoa ny article 42 ny 43 misy exception si misy ny confirmation an'le règle générale le nilazaiko teo hoe ne sont pas astreints à solliciter l'autorisation. Io article 42 sy 43 io no voalaza ny article 46. Fa neny monsieur Honoré Rakotomanana izay mampalahelo ihany hoe mety efa somary reraka angambany izy na efa lehibe loatra dia efa manomboka rouillé na arefesina dia tsy mahita hoe mila vakina. Izy zareo ihany miinsiste an'izay mila vakina miaraka ireo. Ny article 42 vakina miaraka amin'ny article 43 deuxième partie dia milaza hoe par la nationalité malgache et ne sont pas astreints à solliciter une autorisation de part de la nationalité malgache tous les hommes totalement dégagés du service des obligations de service militaire.
eo anelan'elan'izay ny article 44, 45, 46.2, 47, 47 koa tsy mila mangataka, ny article 49. Io article 49 io a de milaza hoe misy olona azo ny gouvernementa tononina, zany hoe deklarena ho very an'izany nationalité malagasy zany a, raha ohatra ka miasa amina service public vahiny na ino moa filaza zany, raha ohatra zany a misy olona malagasy miditra ao anatin'ny tafika vahiny na miasa amin'ny alalan'ny tenany, zany hoe izy ihany maniraka ny tenany fa tsy ny fanjakana no mamiraka azy hiasa amina service public anankiray a, dia raha amin'ny fotoana ahafantaran'ny fanjakana malagasy an'izany a, dia tsy maintsy ny fanjakana manao injonction. Ny atao hoe injonction zany de fandidina, fanomezana baiko antsoratra an'io olona io anatsahatra avy hatrany an'izany fiasana ao anatin'ny tafika na fanompoana ao anatin'ny tafika vahiny na fiasana anatina service public étranger zany. Io article 49 io no voalaza hoe perte de nationalité ilana décret ihany koa. Io zany de voalaza ny ato amin'ny article 50, 53, non 50 d'échéance, enfin 53. On s'en dévoile, oui. Lorsqu'il entend s'opposer par décret à l'acquisition de la nationalité, intime cascatique, c'est opposition à la nationalité, lorsqu'il entend déclarer qu'un individu a perdu la nationalité de Malgache, et au sein ni gouvernement, nous manapakevt, nous nyantonwe, tinanadzande, didy lazaiko teo hoe idina ianao anatsatra avy hatrany ny fanomponao ao anatin'ny tafika vahiny na ny fiasanao ao anaty service public vahiny, ka raha ohatra tsy manaraka an'izay le olona de le gouvernement entend déclarer qu'un individu a la qualité de malgache. Zany hoe fanapahan-kevitry ny gouvernement no milaza hoe ouvert aminao nationalité anao, ary izay de misy hoe la notification, le gouvernement fait connaître la mesure envisagée à l'intéressé. Io zany tsy milaza hoe le intéressé no nangataka an'le mesure envisagée, fa ny gouvernement no mampafantatra an'le olona hoe le gouvernement fait connaître la mesure envisagée à l'intéressé, soit par notification à sa personne ou à son domicile, soit par publication au journal officiel. Fanapakevitry ny gouvernement no hanalan'le nationalité satria voalaza ny article 49 hoe tsy mahazo miandraikitra ao anatiny tafika na service public vahiny ny malagasy, de izy no manapakevitra hanala ny nationalité anao rehefa tsy manaraka an'izay fepetra izay ianao, de io no mila décret. Izany hoe zao zany amaliko an'ireo rehetrarehetra milaza hoe mila décret, izay disposition voasoratry ny lalàna dia manan-kery. Tsy mahazo interprétevana ny lalàna hoe zao ny dikan'io, fa ny voasoratra de hoe perd la qualité et n'est pas astreint à demander un décret de perte et la nationalité est perdue et l'allégeance est libérée à l'égard de Madagascar. Article 42, 43, 46, ireo zany de miatra. Fa tsy misy mihitsy ato anatin'ity code ity milaza hoe toutes les pertes de nationalité malgache, quel qu'il soit, doivent être constatées par décret. Raha nisy an'izay ato anatin'ity code ity de mazava ny lalàna izay no tokony hiatra, fa tsy izay. Ato de voalaza mazava tsara noir sur blanc hoe misy olona tsy maintsy mangataka, misy olona afaka omen'ny gouvernement raha ohatra ka izy manapakevitra, misy olona afaka mangataka satria efa double nationalité de naissance na filiation na ohatrana, ary misy ny olona izay tsy mila mangataka
autorisation fa avy de very avy hatrany izany nationalité zany. Zay zany navaliko ani monsieur Honoré Rakotomanina sy ireo rehetra ministre, président ny Assemblée nationale, juriste zay milaza hoe mila décret. Ny mikasika an'izay milaza hoe tsy mila décret indray fa milaza hoe en désuétude. Ny lalàna tompoko dia miatra jusqu'à ce qu'une autre loi prononce son abrogation. Dikan'izay rehefa mbola manakery io disposition ny article 42, 43 et suivant io ka tsy misy soratra hoe abrogé, ohatran'ity article aiza moa le misy hoe abrogé, misy avany manko ato. Rehefa mbola tsy abrogé io de manakery avy hatrany. Androany zany de tehiteny amin'ny vahoaka malagasy rehetra izay manaraka atsika any Madagasikara sy maneran-tany fa Andriamatoa Andry Rajoelina dia efa nanary ny mahazo-pirenena malagasy azy nanomboka ny 19 novembre 2014 ary tsy mizaka afa-tsy zo-pirenena frantsay amin'izao ora itenenantsika izao. Noho izany dia mandika ny lalàna ao anatin'ny article 46 ny lalam-panorenana izy amin'ny fahalaniny ho filohan'ny repoblika kanefa izy tsy mizaka akory intsony izany nationalité zo-pirenena malagasy izany. Ny fahalaniny Rajoelina tamin'ny 2018 izany dia ao anatin'izay violation constitution article 46 izay satria tsy mahafeno fepetra ahafahana milatsaka ho vidiana izy. Eo zany no ilazana hoe nisy ny famitahana tamin'ny fanafenana an'izay situation de naturalité zay. Ka raha fantatritsika fa izao na de nilaza arany ny ramatoa iray teo amin'ny fitondrana izay tsy tonoko anarana hoe nomena azy par diplomatie io nationalité io de zao zany lalàna aty Frantsa. Tsy misy hoe mahafinaritra an'ity fitondrana frantsay ity na fitondrana n'importe qui eto tany ity olona anankiray de omena ianao ny nationalité française de mipetaka ohatry ny skotra io. Non tompoko. Les procédures azahoanao anazy no accordé à l'avance fa ianao de tsy maintsy manao demande. Ary raha ampatsahivitsika de zao ny nanomezana an'io nationalité française Rajoelina io dia voalaza fa mba ho gratification noho ny fanekeny tsy latsaka hovidiana tamin'ny 2013. Ka io zany magaga hoe fangamo Andry Rajoelina rery ny olona tsy nahazo ny latsaka tamin'izany fa manina no izy rery no nahazo an'ilay nationalité raha hoe gratification le izy alors que nisy olona anankiroa teo no tsy navela hilatsaka de Andriamatoa ancien président Marc Ravalomanana sy izy président ny HT tamin'izany no samy tsy navela hilatsaka. Ny anankiray dia satria nanonga mpanjakana izy. Andriamatoa Andry Rajoelina dia voalaza fa nanonga, tsy voalaza fa hitapoka hitapirenena fa mpanonga mpanjakana ary ny lalàna international de milaza fa ny olona izay manao coup d'état tsy mahazo milatsaka. Fa noterena fotsiny ny anankiray hoe tsy mahazo milatsaka koa ianao satria tsy mahazo milatsaka Andriamatoa Andry Rajoelina de ho fiarovany ny tenany hoe rehefa tsy mahazo milatsaka izy nefa nisy heloka marobe ary nisy alatra marobe nataony teo amin'ny fitondrana tamin'ny HT dia ny alkalika izy hoe inona no fiarovan-tenako ary satria raha vao miala eto ka tsy manana pouvoir dia hoenjena hogadraina ary angatana amin'izay ny compte ahoana daholo ny trafikana bois de rose, ny trafikana volamena, ny fangalarana sy détournement rehetra nataonareo ary indrindrandrindra ny famonon'olona izay nataony tamin'ny 7 février sy ny fandorana ny archive nationale sy ny RNM ary ny TVM tamin'ny 26 janvier sy ny fanaovana fandorana ny orinasa rehetra iran'ny Madagasikara izay tsy nifanaraka tamin'izareo. Eloka bevava ny mitarika olona eny an-dalambe ka ireo olona ireo avy eo manao eloka bevava ianao mpitarika zany no
tompona andraikitra voalohany amin'izay heloka bevava izay ka ho fiarovan-tena ny fialokalofany tsy hiaran'izay stazy mendrika ny olona nanao heloka bevava izay no nitadiavany nationalité aingana hiarovana dia ny frantsay no teo akaikiny teo dia ino no nangatahany nefa izy mbola mpitondra tao amin'ny HT satria 99 mialatsiny ny département nangatahany an'le izy dikan'izany 99 zany tsy ivelany département étrangère zany hoe tao a Madagasikara izy nangataka an'io ary raha ilainy ny amoanay ny source de dossier nangatahany rajoelany nationalité any hiprovena hoe oviana ny daty nangatahany an'io dia azony atao ny mikaroka an'izany fa pour l'instant io aloha dia efa ampy anaporofona ary tsy nandahy izany ny tenany hoe nangataka naturalisation izy nefa izy efa feno 70 taona dikan'izay very tanteraka ny zom-pirenena malagasy azy ary indrindra tsy mahazo milatsaka izy tamin'ny 2018 ary ny falan'iny zany dia mandika ny lalam-panorenana. Eny ary tompoko dia ino moa zany sombony zany nalefatsika teto amin'ny fandarina miara-manondra satria betsaka ny adevitra momba ny fandarina iny izay be mpijery tamina fahitalavitra rahavavy mazava ho azy dia teo amin'ny fandarina l'invité du jour ny Real TV zany no nakatsika ny sary sy ny feo iny izay sorana ary zareo zany afaka mampiasa an'izay moa zany tsika zany anatin'ity fandarana ity ka betsaka ihany koa ny adevitra satria hoe nanjavona ny vidéo sy ny lien zany hoe ny horonan-tsary sy ny roy momba iny fandarana iny zany satria be mpanaraka iny fanio-kevitra natondra matoa fa ny soerinaivo izay mpitarika ny RMDM diaspora iny dia antony zany nahatonga antsika hoe aleo alefa ny sombony satria misy tamintsika marobe ihany koa nandefa hafatra taty aminay hoe mba azonareo alefa ve ka ny andefa ny izy intégral aloha zany sarotra be zany hoe izy ray manontolo satria lavalava le fandarana fa ny sombotsombony zany eo amin'izay verina fa tokony ho fatatsika indrindra amin'ity resaka hoe fahaverezan-jo no mahazom-pirenena malagasy any any rajoelina ity dia tena zava-dehibe ny fahafantarana voaka malagasy izany indrindra ho antsika any amin'ny faritra rehetrarehetra any izay mandray sy maheno an'ity fandarana ity dia mbola afaka mahazo an'izay fanazavana ara-teknika fitsarana le izy dia ry zareo mpitsara izy mpitsara ny tena mahay azy dia inentina tamintsika iny zany fa tena mazava be zany dia very tanteraka ny fananany nga ihany rajoelina ny zom-pirenena malagasy zany fa mizaka ny zom-pirenena frantsay araka ireo fanazavana teknika ara-pitsarana netiny raha matoa fa nirosoherinaivo izay mpitsara moa zany saingy ny esory ny fitondram-panjakana amin'izay mitoera mampitsara zay no ny antony efa nazavainy teo fa izy moa dia efa nilaza hoe vatany voatonga ty Madagasikara izy dia io raharaha izay nanonganana azy tsy ho mpitsara io no atakeny voalohany zany hoe hoentiny eo amina raha-pitsarana zany satria tsy ara-dalàna tsy ara-drariny no nanesorana azy amin'ny maha hoe mpitsara azy izay zany zay amin'ny akabeany moa zany ny fanazavana momba an'iny fa samy mandraytsika dia mitsakotsako zany dia ohatran'izany fivoarany raha-pirenena raha raisina amin'izany dia tsy malagasy zany filoham-pirenentsika fa frantsay ary efa nanary ny mahazom-pirenena malagasy azy marobe nyfanontaniana napetraka mombyty raharaha ity ny solomanim-baoaka fetra rahalamizafimbololona tamin'ny fandarina dondresaka tamin'ny fahitalavitra rahavavy TV plus dia nanontany amin'ny mpanohana fitondràna hoe inona no antony nahatonga ngarajoelona hangataka zom-pirenena frantsay zay tena tsy mety voavaliny ny mpanohana fitondram-panjakana fa raha matoa fa nirosoherinaivo moa zany dia efa nanokatra ny adevitra ny amin'ny hoe ho fiarovan-tena no izy nanonga-panjakana ka betsaka ny zavatra iandry azy ka mba ahafahany miaro tena satria tsy maintsy hoenjehany izy higadra indrindrindra ihany koa an'ireo antota-taratasy izay misy fanondranana antsokosoko tahaka ny sarobidy dia tsy maintsy hiaro tena izy satria tsy afaka nirotsaka ho fidino filoham-pirenena tamin'ny taona 13 sy 2000 dia tsy maintsy nangataka an'izay ho fiarovany tena zany mba ahafahany mandamina ny raharaha rehetra vokatry ny fanonganam-panjakana izay eloka bevava nataony tamin'ny taona
taona 7 sy ireo dosie marobe zay ihany ko zay manaraka azy zany. Nisy adevitra ihany koa ny amin'ny hoe tafiditra tao anatin'ireo 7 zay voasazy teo anivony sehatr'iraisam-pirenena izy tamin'ny fanonganam-panjakana, izy mihitsy no voalohany tamin'izany ka zany rehetrarehetra zany antony zany tsy maintsy nikarohany fomba hierovana tena ka nanariny zoam-pirenena malagasy niditra tamin'ity naturalisation ty mba hahazoana zoam-pirenena frantsay. Zay zany zahatra nataony voalohany, nafenina nefa io ary mbola afaka nyrotsaka izy no ny anton-javatra maro samihafa taty amin'ny taona 2024 ary mandraky ty ny androany de mbola tsy naneo hevitra momba izany ny mpikambana teo anivon'ny ACC 2018 sy ny filohan'izany ACC zany zay tokony aneo hevitra satria ny valide na hoe nakato ny taratasy firotsahako fidiny. Mbola adevitra mihitsy ny hoe condition d'éligibilité ny Rajoelina akoatry ny acte rehetra nataony zany taoriana zay 2014 sy ny 2018 nakaty zay hoe nul et non avenu zany kotiana tsy misy satria dia ny article 46 ny constitution de miresaka mazava tsara ny amin'ny hoe tsy maintsy mizaka ny zoam-pirenena malagasy ny olona iray zay hitazona andraikitra eo amin'izay andraikitra mahafiloam-pirenena zay kanefa tamin'ny 7 izy ary miantra amin'ny code de nationalité malagasy andin'ny 2 dia efa tsy mizaka ny zoam-pirenena malagasy Yahya Rajoelina. Zany hoe adevitra hafa ndray zany akoatran'le condition d'éligibilité zany hoe ny fahafahana mirotsaka fidina ny fandraisana andraikitra nataony tamina maha-filoam-pirenena azy zay reo fanapahan-kevitra sonisy ny rehetrarehetra zay nitantany ny firenena. Tsy mbola vita ty adevitra ary vao mainka hiditra amina sehatra ambonimbony kokoa betsaka ny vaovao zay fantatrika manamarika izany fa dia hoentina fandarina manaraka moa zany. Isaorana Rina Rabe Mananjara sy ny namana teknisiana, isaorana ihany koa ngiaraka tonandrasana avy any Ambadiboeny niaraka tamintsika ireo namana mpiara-miasa marobe sy ianareo zay mandefa ny afatra aty aminay sy ny firaretsoa ary ny fankahirezana de misaotra indrindra. Raha pitso ny fandarantsika solomamboaka fa adevitra hafandray miaraka amin'ny fandarina miara-manonja fa atreo aloha ny anjoany makasitraka tompolahy makatelina tompoko vavy.